Adalanitia. Nosoratany Randria Mampianina ary Lala Lea. Ho velomin'ny Vantsoa, Ny Ravo Anjariliva ary Ony Miajanirina, miaraka amin'ny Faly Rakoto ary Sinaizy. Tovirazana mamonjy ny nandray feo. Anjariliva ny nana totosa. Mbola manao ina kendry bakoly a? Bakoly o. Rehefa vita re izay ataondry ihany dia makanay satria fa misy resaka ataonay sy raindry amindry e. Endrineny a. Mandamy mandreto vilia avy nandreto sisa dia ho avy o. Angana ihany reto fa mbola andeha hiasa nge raindry e. Avy e. Fa misy nakoariny dia dodona be ohatr'izany neny. Tia e. Ka mahazo toerana ianao anaka? Eny ary fa meno anareo a. Ento reny resaka rainy a. Ka tsy ho be sasany ary bakoly fa zao efa lehibe no tianaka. Efa tonga tono izy ny fitenenana ka misy tovolaza ihany mba tiana io vadinao e. Aza tapahandry ny teny raindry fa enoy aloha e. Marina mihitsy zany teny renindry zany ka zao tovolahy azo antoka tanteraka zany fa aza manandry iry bakoly e. Sataviny reto zany ny volony a. Tsy ahita tovolahy ohatran'izany ry na andeha any an-dafy azy. Marina mihitsy zany teny reninao zany e. Tsy hanolo-bato mafananao velively zay anaka. Afaka miteny amin'izay ve a? Eny e, eto ary ny teninao e. Zany ery dada sy neny ka mbola tsy nity olona izany e. Ka hoana Ka zao zany ry reto tsy vao ity a. Tsy sarotra ki zany a. Rehefa miresaka nareo a dia ho hitandry fa tovolahy mendrika izany. Fa izy zany ry dada sy neny a. Fantatro ve? Mety ho fantatrao ihany izy aloha e. Akizy tety ihany akizy fa nianatra tany an-drenivohitra dia mety tsy tadidindry fotsiny a. I fetra zanaka rasolo sy razay rian-dafy varatra rehetra ry bakoly a. Tena tsy azoko veroka mihitsy zany a. Ka rehefa hitandry izy dia ho babo avy hatrany ry e. Mino an'izany mihitsy a. Ka zay anaka le resaka. Io nareo mianaka manao azy fa ohatra ny saika adiniko fotsiny dia amin'ny sabotsy herin'ny rapito zany zareo miseho aty. Zay fa lasa fa sody ho taretiko. Mazotoa nareo mianaka ry aloha e. Mazotoa re ranga. Hono ary neny. Ino kiry bakoly? Mba misy fanontaniana manidikidika ihany ho aty. Ahoana izay e. Inona moa zany fa izange vonina maly andry e. Zany hoe vady atolotra toy izany koa ve zany ianareo sy dada tamin'ny vady? Ie. Azo lazaina hoe izany satria olona nifankalala ny ray aman-dreninay. Amin'izao fotoana izao very neny dia mbola mety izany. Sady matetika nery neny ny vady atolotra ohatr'izao ka misy olana rehefa any aoriana any e. Tsy misy an'izany retsy a. Ohatra kaiky izao izay mivady. Sady rehefa isy ny olana dia misy na fanambadiana tsy amboarina aza retsy a. Dia ahoana izany ry neny a. Tsy anaiky an'izany a. Fa inona moa no tokony tsy anaiky indry e. Sady tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany angendry e. Tsy zarandry aza ve izay ray aman-dreny no mifidy an'izay olona ho vadiandry? Fantatro tsara nge ny toetrandry ry bako e. Tsy ndry mihitsy no andahana ray aman-dreny. Marina izany ry neny a. Dia ahoana moa izany ny fianarako? Tsy ilaina tsony izany retsy a. Efa ampy aky ny baka. Mianatra manambady izao no tokony ataondry. Mianatra manambady? Fa nga ianarana izany ry neny? Ianarana ihany e. Fa rehefa mifankatia nareo dia mandeha ho azy ihany izany. Izay indrindra nge mampanahary neny. Hoe ahoana? Mahalala anga aza ny tovolahy zany. Ka raha tsy mahalala andry ve izy angataka andry ho vadiny indry ty koa tsy tena mampiomehy mihitsy a. Nefa za tsy mahalala azy akory. Ka efa halala azy rendry izao e. Eny ary koa. Zany tokoa ve ny fiainana. Tsy maintsy mankatondray aman-dreny. Ka mandrosoa ary nareo izy telo mianaka mandrosoa. Mahazo toerana nareo e. Sady faly mandray sy mahalala n'ity ofina antolanay. Androso tokoa moa zany ko sady tsy hafahafa mihitsy kosa ka. Zany mihitsy rehefa mivady a. Ohatra
Ary tsy ahita teny oatra zanako lahy Fetrangatsy ohatran'izany ihany somary sarikenatra izy io sady mbola tsy eto ilay hosilan'ny ainy dia mbola tsy mahita olazainy ny fahitany azy mantsy no lakile ampisokatra ny vavany. Ho avy eo ihany izy ry sefa ho hitanareo ihany dia faly malala anareo ray aman-dreniny bakoly ahy tena efa tahita azy tokoa sady mitaitaina ihany hoe tovy ihany koa ve ny eritreritra sy ny safidinay. Zany ko lazainareo fa sarokena zato izy nisokatra ihany ny vavany lety ko maika fa ahitan'ilay zana-domoina dia isokatra hatramin'ny maso. Zany reny hoe zareo tsika moa zany efa mifankalala tsara ary efa somary mifanerasera ihany indray indrindra fa zay lehilahy efa samy mahalala n'ity fotoanan'io ity izay isehonareo. Isehon'ny fetra moa zany ny marimarina koa satria ifetra no isehon'ny bakoly saty zany fetra zay dia efa zay zany ko ka aiza amin'izay ary ilay raha matoakely bakoly fa na zay mivady koa zany hoe efa tia hitan'ilay zanakay vavy. Marina tokoa zany mba aiza amin'izay ilay zanakay vavy fa efa tsy indrindaony ery ty fetra marina ko zay maharitra mivadina indrindra sa ve ho alaiko any izy. Aleo alaiko amin'izay sady na izy koa aza nge efa tsy mahatombonao aizy indriko ry bakoly fa lasa izy izy teo kiala ho avy ery neny ohatry ny mangofotra zany ry neny ndry ty koa retsy aza manao anio andao any amin'izay dia ho hitandriko izy ndrasoloha somary asio lokomena kely tia molotra mety tsara iny zay ary aza miondrikondrika ohatran'izao moa fa andao fa sasany andro ny olona oaka kely aloha ry neny zay andao amin'izay ka izy ary zareo no ramevaso bakoly nirina aminy kanto anetany zanako zany re olona tena meva tokoa araka ny anarako ary toa tsy mahateny le ty manahoana daholo nareo tompoko manakory retsy faly mandray andrio vinanto retsy aiza sery fetra mitsangana dia raiso ny tanany fombadiny se satria tena lasa mono le ty mandray anao ary bakoly faly mahalala anao zakory fetra ary bakoly tena tsy nahapoziko kanto toy izao ty bakoly ty laniko tatiraka lavitra tamin'ny ahitako azy hatramin'izay zao izy tena akaika tena domona ny volony lava ololy tonga teny ambalany ny orony iray maranidranitra ny volokodiny tsy mainty tsy fotsy manja hoe ny maso ny baribary ny molony tonina rafitra fa tsy manify loatra nefa tsy matevina ihany koa ny fipetraka le tandra mandravaka ny endriny ny manome endrika azy tateraka ny fitsiky ny kanto ary vo maika mamabo ny feo amin'ny malefaka zato fijeriny tena babinao ary fetra mitenena ry sefa tsy lozase manonona feo mazoto erany izao efa fantatrao angamba anaka ny atondianay telo mianaka eto fa manamafy fotsiny no ataoko ka za aloha no rasolo ray ny fetra ary izy no razay aritiana reniny dia zato tovolahy zato kosa anaka no rasolo ary fetra na fetra zay zanakay lahy tokana zay maniry anao ravako ny tokantranony ka misaotra anareo zay telo mianaka ary izy telo mianaka nanome voninahitra anay faniriana moa ny antsika ray aman-dreny fa ny ankizy misafidika aleo omena azy ireo ny fitenenany alohan'izany nefa dia sahanay ray aman-dreniny bakoly milaza fa akasitrahanay tanteraka ho vinanto lahanay fetra zanakareo ka ngamba aleo enona amin'izay ary ny feon'izy roa ka tsy dia misy ambara firy angamba tompoko fa avy dia ny voamaso no potserina tsy mahay mandaty amin'ny firy moa ty zanakareo fa zao tiako bakoly ary tiako ravaka ny tokantranoko zay fa mba tia andreny feona koa ary bakoly ano ny akiry bakoly
Ka tsy hitako izay ho lazaina. Menatra be Inona ary ty? Indri ve zazakely? Ka menatra kosa ry izy. Zay kosa angetsinona zay vao mifankahita e. Fa nga tsy tindria aza menatra moa e. Ka tsy izany fa raha tsy tindria dia lazao e. Tsy maninona nge. tsy izany ka. Eny ary manaiky aho. Manaiky ho vadiko zany ry. Ie, manaiky ho vadinao aho. Ay ka zay zany ry a. Tsy mahagaga moa zao fetsin'izao e. Voaloha-pitiavany raha teo zany se ka azo omena tsiny loatra ry izy e. Zany mihitsy reny marina. Tsara re zany e. Dia faly mandray anao zanako vavy ihany koa zary bakoly a. Ary esory ny enatra e. Fifankatiavanareo roa ny zava-dehibe. Zany mihitsy e. Dia izay zany no izy re olona dia mirasoanareo roa amin'ny fiainana manaraka zany no iresahana ny fotoan'ny soratam-panambadiana sy ny mariazy. Eny ary milamany amin'iny zany fa dia asoe amin'izay ry izy mianaka ny sakafo ny mantsika irany eto a. Ary sao dia misy anampiko anareo mianaka e. Ok zao raha zay fa efa vitanay maraina avokoa nge fa alaina fotsiny sisy. Raha izany tsy aleo ve serifetra no manampy any a. Aleo ary aho any. Efa reo amin'ny plato ireo daholo fa mitaona sisa ka. Aleo ngamba atao amin'ny ery amin'ny latabatra lehibe avokoa ireo. Rehetra efa natokako rehetra rehefa lany soloina fotsiny. Aleo entiko rehetra e. Ary tena nanomana be mihitsy nge nareo zany. Aiza koa. Fa iny mihaja be ohatrao kosa ve. Ka tafaraisany mihaja zany ko. Indrisy bakoly a. Ahoana ke fijerindriany fetra? Mba tiandriany ve? Izy loha tsy ratsy e. Manaitra ihany. Hoita eo e. Hoita eo ahoana e? Mbola tsy fantatro roneny a. Adray. Zay ary ne vao inona eo ne. Dia aleo amin'ny fotoana no hitsara. Toanondra ny ty zazy ty marina. Efa nanaiko ho vadiny akinina indray e. Adray. Tsy azoko mihitsy roneny. Tsy efa zay ve ny tadiavinareo e. Ory bakoly a. Efa zaza manora aman-dreny aho zao. Inona re tiry lanitro? Tsy hanala baraka anay indriry bakoly a. Ary zay ange tsy hanolo bato mafanandry mihitsy e. Tiako koa zay hampiakatra ny neny eo. Zany e tsy ny teny hoe tsy ty e. Hosoko. Fa rehefa mivady ve tsy hifankaty ihany. Fa ny mahagaga dia izy hoe efa ty ahony. Dia marina ve zany? Dala mihitsy tiandry ty. Ka raha tsy tivy izy ho tonga angataka andria tiry bakoly a. Iza mahita raha zaza mpakatora aman-dreny otrana koa izy. Aza dia miteniteny foana eo ndry a. Tavy izany ko. Nefa inona koa moa no maharatsy an'izany e. Tsy misy ray aman-dreny an'olo bato mafana ny zanan'izany mihitsy retsy a. Milazary ndry amiko hoe tsy nafinaritra ndry ve fetra e. Tsy mahafinaritra? Diso kosa zany e. Zany izy. Sahala amin'iny ve? Ny fiodirany manja, tsy mainty tsy fotsy. Ny volony ohatry ny volo tsy lava ranjanana mariran-drirana. Ay ve ka nahavita nandinika azy ihany tindry e. Reny retsy le hoe voromailala ny tera-boromanga. Izy loha dia tsara e. Fa ny toetra ny herineny tsy hita ivelany e. Ary matetika mamitaka ny bika aman'endrika. Arakaraka ny fitondran-dry azy ihany io. Tsy misy tsy vitany fitiavana retsy a. Ary ny mainka aza mety ho lasa fotsy. Tiavo izy dia ho hitandry eo e. Zany a. Zany mihitsy. Ny tehiny sady tsy mainty ny tsy fotsy fa zarazara iny zany mety hiova ho inona. Vita soa matsara ny raha-panambadiana izy fetra.
Androzy teny ny andro tonga ho volana ary novadika ho taona. Efa taona ny lasa. Niteraka mianadaza iroa. Tsy nisy mihitsy ny olana hatreto fa ohatrandreny mpivady rehetra ireny ihany. Fetra miasa ao amin'ny orinasa indray fa za kosa dia mikarakara tokantrano. Ny marina dia ndreny mihitsy tsy namela asa fa manjary ratsy karakara hono ny zanany seho zafikeliny. Dia nanaiky hatrany satria mpakato ray aman-dreny. Bakoly somary ho taray kely aky raha riva fa misy asa tsy maintsy hovitaiko e. Miantso anao raha hoe tsy tratrako ny fisakafoanana. Zay raha fa lasa aloha. Eny ary dia mazotoa. Fangaky efa lasa fetra teo ry Bakoly. Eny ry mama, vao teo mihitsy. Fa ahoana? Misy ilana azy anga? Anka. Ary mbola tsy mifonga izy Menata? Solofony efa taitra fa nirina kely mbola matoriko. Aleo atory fa rehefa taitra nirina kely dia ndaotsika efa mianaka mba hijery tsena fa tsena n'io eny ambany avaratra ko. Marina tokoa izany. Sady efa ela tsy nandehanana teny ry mama. Izany mihitsy no hitondrako anareo e. Sady mba hitsidika ny dahatoa anareo anadahako fa atao tsy salamana hono izy izay e. Ay. Nifanena tamin'ny papanareo mantsy ny zanany vavy matoa. Iza tokoa moa ny anarany Nikala kely iny ray e. Maro kory zareo ka tsy tadidiko. Toa fito Menadary zareo zay. Ihany fa efa niteny fetra fa hoe taraiky vao tonga fa be asa. Aleo andamindamina kely aloha. Ary tena tsena be tokoa ilay tany a. Sady ahitana zavatra betsaka. Ary mbola tsy tonga angaky fetra? Ie, efa niteny izy fa somary ho taraiky hono kya. Ay, taraiky ahoana. Nefa rasolo efa tonga. Fa inona hono aky mataraiky azy a? Be asa hono izy ry mama. Be asa? Ie. Aleo antaniko aloha ary rasoloka. Fa misy ilana mama azy anga? Ie. Asaivo mandalo ao amiko izy rehefa tonga retsy a? Ay, asaiko mandalo ao izy rehefa tonga ao ary. Ahoana ranga? Fa maninona ho any tsy niara-nodina reo sy fetra fa mbola tsy ao izy? Ka mbola misy asa hovitainy hono re ao e. Farany volana nge izao e. Tsy dia mahagaga loatra anie izany. Dia hiresaka aminy amanjiko. Mba manahoana tokoa ny asan'izy iny ao e. Mandeha tsara e. Ny fianarana nataony koa moa momba ny fitantanana ka tsy sarotra taminy nandray ny fitondrana amin'ny maha-PDG azy. Hitako fa tena vitany tsara kosa ka. Misaotra an'Andriamanitra rangaha. Sady nomeny zafikely mianadahy mafatifatitsika no nomeny vinanto endry no soa. Mbola hafa ihany ny tena kristianina. Marina izany ramatoa. Ary mbola kristianina amin'ny ho avy satria raha mbola eto tany tsy maintsy misy foana neny sedry. Ohatra variana koa. Ary efa mifiry moa izao e. Amin'ny fito sasany. Dia mbola tsy tonga ihany fetra. Andao hisakafo fa makeo izy rehefa tonga e. Ako tsy efa nafaranao nga moa i Bakolika. Atao ve ary mivavaka e. Dia mazo to. Odo ry papa sy mama. Tena anakarena marina. Sady tsara be nge izany lokanareo izany e. Tena ao amin'ilay tiako mihitsy trondro gasy. Mitondra raha tiany se. Aleo fa andoharako dia hoentinao any amin'izy telo mianaka e. Misaotra ry mama. Ary inona aloha ny ilanao ahy e. Nanafatra mantsy Bakoly mba hoe akanisako aty fa ilainao ny dia vao tonga mihitsy mantsy aho io. Tsy dia misy inona loatra rehetra fetra fa saika anontany anao momba ny asanao fotsiny a. Ay ve. Ndrainao moa efa nilaza fa voafehanao tsara ny asanao ka azo ao tsara ny asa anaka. Aza adino hatrany misaotra sy midera azy. Ianao ny loham-pianakaviana ka izany no mahatonga amin'ny teny an'izany aminao.
mahafinaritra ery any ery fetra mahita mivady aman-janakao e. Dia misaotra betsaka ary mama. Sambatra tokoa manana anareo ray aman-dreny mananatra trany andro vady aman-janako. Mandeana amin'izay lovon'izay mivady aman-janaka se. Arono nilamina tsara ny asa tao. Efa nilamina ka. Zay raha aloha fa ilozako nareo dia tafandriamandro daholo. Nareo efa mianaka koa? Tsara mandro se a. Fetra mba nieritreritra kia hoe mba hamangy any dadasininy fa efa ela izay sika ny tsy tany. Solofo azy te efa herintaona sy tapany. Ny herina koa te efa ndraim-bolana. Ka roviana raha no andehanana mba hametrapetrahako ny asa. Sady aloha mba herinandro farafahakely no mijanona fa vizana an-dalana fotsiny raha vetivety. Sahona zondry aloha. Ie, mety lesy izany a. Aleo amin'ny sabotsy izao ary amin'izay afaka mandamy masa tsara lahy. Dia izay izany no atao e. Olazaiko amin'ny papa sy mama ny fandaharam-potoanantsika. Aleo mitondra fiara fa mbola kely loatra izy daka. Ho sahirana sy tsy afaka mijanona matetika raha hoe taxi borosy no andehanana. Ie. Indrindra raha hoe misy zavatra mba tiany hovidiana eny an-dalana eny. Marina kely izany a. Tena malahelo ankala ratsy iny azy zany raha iny a. Zay indray anao raha vao. Efa zatra azy teto mihitsy ange ahy e. Eny e, lalam-piainana tokoa moa izao. Ka zay le fiainana e. Fa mahafinaritra raha matoa dia mba sendra olombanona ange ny zanatsika e. Zay kosa aloha e. Tena isaorana an'Andriamanitra ary mbola apetraka eo am-pelantanany no avy izay mifono mistera e. Zany mihitsy. Misy feona fiara ange zany reniny e. Tena ny ankizy ireo rainy a. Ie. Zany hoe bakola efa mianaka. Manao nareo rakizy reninareo zao vao teo mihitsy ny laza fa hoe malahelo anareo kanjo tonga reto nareo Salamatara verineny a. Rehefa zavikelynareo e. Dia roviana no hiverina. Dia vao tonga kosa veriny eny dia fiverenana sady no anontany. Mbola amin'ny herinandro re a. Sahady ve? Tsy aleo ve mba ray volany. Aleo fa mito ihany re zany reneny a. Mansoa rerakizy fa ndrenareo ve agaga nareo a. Satrony ange nareo onony ety foana e. Ko maninona mihitsy ny kosa moa e. Miasa ange raha matony ankizy. Ataony e za raha ny asany ka. Si neniko. Atreo aloha ny anio e. Ka inona aloha vaovao ry dada? Tsy dia misy firy se a. Ny fahanterany ty no efa mandrosiko. Ny fahanginana koa no matetika e. Indra moa rehefa lasa ny reninareo mijery tanimboly ihany dia za rery no ato e. Eny e, finahitra ery aloha zay amin'izao vanginareo zao e. Ataona fa lalam-piainana daholo zany e. Iaina ny ray aman-dreny rehetra zany fa ny ankizy tsy maintsy hanana ny fiainany avy rehefa lehibeko. Ka manahoana ry seza ho azy zao a? Mandeha tsara ry dada. Tsara kosa zany hoe somary nanano sarotra ihany tamin'ny voalohany fefa niezatra zao dia mahafinaritra indray azako. Tena mbola hafa ihany ange zany hoe asan'ny safidiany zany e. Sady mahazo fahafinaretana ianao eo ampanaovana azy. Marina daholo zany fa manahoana rehetra izao tokantrano izao a. Eto koa? Ory bakoly e? Mahafinaritra rineny a. Ka izao e. Mifankatiava tsara ry anakisany a. Io ny loharanom-pahasambarana ary ankino amin'Andriamanitra trany ny zavatra rehetra. Omeo aty mihitsy aloha dia zafikely kotrotroko aloha e. Zay mantesa lohanareo ane ary anakisany. Botrabotra avokoa rehetra reto izy dako. Ie. Ary ny ala maraina tany angamba nareo matotonga ataony rehetra izao. Maraindrana ihany fa ny andrasa mianadahy fo. Tsy dia nirotoroto loatra teny an-dalana kosa sady nijanona inteloko. Zany ihany rehefa miaraka amin'ny ankizy tia. Tena vetivety zany herinandro zany a.
raha pito zany tsika niala aty hitako ohatran'ny malahelo zany ingeny ry bakoly. Za koa ke mahatsapa an'izany a. Sy lovo kely koa raha isangisangy amin'ny laly lery. Hono ary fetra? Tsy azo alavaina kely nga kiny fotoana hijanonantsika ty. Orakisa! Orakisa! Mangina aloha anao e. Ohatran'ny miantso nge dady zany e. Eno a? Rakisa! Miangitra izy zany. Avy aingana re. Avy vozeo fa asy nahazo andeninareo tato fa potraka rery tao amin'ny dosy. Oe. Zany ve? Eno a? Neny a. Neny a. Fa maninona ianao e. Zay mihitsy ary lefa naivo. Ao loba tena izy fetra. Andao entina any anefitra. Fa tonga indry aloha bakoly a. So ivady feo nohon zaza. Ravao a. Neny a. Mary avy ianao Ravao a. Ravao a. Io se fa faniratra amin'ny masony. Neny a. Ravao a. Neny a. Fa maninona ianao e. Tsy maninona rehetra aho fa fanina kely fotsiny a. Fanina very neny dia kely a. Misy tsy mety ao. Zay no antony. Ka akaiky ve ny dokotera aty tsy dia lavitra ka. Aleo entina any ianao sao dia isy fitrangan-javatra tampoka amin'ny alina ka. Andao ry dada. Andao mihitsy. Aleo zany araka aminao sady hitondra fiara. Dia mitoniny ry bakoly a. Idio tsara fotsiny trano. Tsy misy atahorana ty. Mbola milamina fandriam-pahalemana sady rakotom-piandry tanàna konga aho e. Tsy mody izy fa nomena itoeran'le trano nateo-toerana entana taloha eny akaiky ny vavahady iny. Zay araha lasa aloha zay ry bakoly a. Ie, ombanareo any Andriamanitra e. Zay fa niverina ry zareo. Voay ry bakoly a. Tamy nanahoana? Niakatra ny tosidany fa zany hoe efa nahazo fanafotika. Neny a. Fangamony neny misy tosidra e. Hatramina irery anay ireny rehetra. Zay nge nolazan'ny dokotera hoe tsy mety amin'ny tsony ny avela rery ao an-trano e. Zay zao no mahalasa saina ioko. So dia nao hitsabo indray koa ary notsaboiny eo ry dada fa milamina aloha. Milamina daholo aloha e. Ny alina moa misy isainana. Efa nahazo fanafody iny sady efa nahazo tory ihany koa. Aleo izy aloha hiala sasatra. Dia ianao koa ry dada ohatran'izay. Ahoana efa nisakafo nganareo ry bakoly? Ohatran'ny tsy ahatelina tsony aloka. Mihinana ihany ry dada na dia kely aza. Ohatran'ny tsy mety mihitsy koa. Aleo fakako amin'le ronako ianao. Ataoko ato reto dia amin'izay ianao tsy mandeha lavitra. Iko ny vary sao dia mahatsiaro ny endralina. Misaotra betsaka anaka. Dia tsara mandro nareo dia samotain'Andriamanitra e. Dia ianao koa rery dada. Tonga dia mandehany ianao ry bakoly fa izaho mbola hijanona eto amin'ny dada. Aleo ara-piako ny vilia dia miara-mihinana aminy ao ianao e. Zay mihitsy ake. Amin'izay izy mahalamy betsaka ako. Misaotra rery izy roa. Misaotra tena ianao ry dada. Zanakao ny izay e. Eny na izany azy e. Zay fa lasa e. Mazotoa dia tafandrimandry. Nareo telo mianaka koa e. Bakoly a. Rehefa nieritreritra aky dia hoe tsara raha asiana olona miara-mipetraka amin'ny dada sy neny e. Zany hoe olona namana sady ho mpanampy azy ireo. Mitovy ny eritrerintsika ry vetra. Mandra-pahatonga an'izany ahoana nefa? Satria mbola ho tadiavina izany sady tsy maintsy hoe olona azo antoka. Ary ahoana ny hevitra amin'ilay analavana ny fotoana hijanonana aty? Ohatra hoe ampiana herinandro? Ka zao e. Nieritreritra an'izany tokoa ny alina ary bakoly ka zao ngamba no ataontsika. Hoe ahoana? Mijanona aty aloha nareo telo mianaka fa zany mandeha rapitso. Zany hoe andamina ny asako any aloha dia miverina aty indray. Ka rehefa mipetraka tsara ny aty vao miverina moditsika. Dia ahoana mety amin'ilay ve zay? Tena mety ry vetra. Misaotra anao fa tena vaty marina ianao. Solo tenako sady solondreo ray aman-dreny. Misaotra lesy a. Ianao koa aditoko aky zany a. Tady dia efa raitsika roa. Ny ray aman-dreninao dia ray aman-dreniko ihany koa. Dia zay zany no atao kia. Aleo hitsangana amin'izay karakara sakafo sady hijery an'iny. Mahazo tolo rehefa ho any amin'ny dosy dia andalany koa ny avy eo e.
Ao nisy tato ry dada, salama? Salama risia. Io mbola matory io ko. Vao avy nihinana fanafody sady mba nanindry sakafo kely teo e. Tsara kosa zany. Zay aloha e. Fa ahoana ry dada? Ahoana ry fetra? Nareo mivady ve tsy mba nieritreritra ny mba hakakizy hoe namana anampy anareo? Tsy nieritreritra an'izany mihitsy aloha zay hatrizay e. Fa zao voatra ny mieritreritra an'izany fetra. Nareo mantsy tsy maintsy otoka. Teo zao ny tena nahalasa ny saikoko. Tsy azo ajanona rery intsony ny reninareo. Le rakoto avy eny Ambojanary mpiandro vavady iny ihany ange ny ato zao e. Ka ny amin'izay indrindra ry dada ny nanapahana mivady an'izao hevitra zao a. Hijanona ty aloha zay telo mianaka mandrapa. Zay efa mianaka mantsy e. De ny asanao ahoana amin'izany fetra a? Hiakatra ihany raha pitso andamo maniasa koa ry dada de avy eo miverina ty indray a. Zay angako. Tsara zany e. Ny amantsy ange anaka de tiako loatra ny mivady misara toerana ely e. Ary tsy ino angam sery fetra raha ilazako fa tsy mbola nisy fotoana mihitsy hatramin'izay nivadiana ka hoe misarahana ifandriny zany a. Zany very moa. Ary anisan'ny nampateza ny tokantranonay zany fetra. De ampitaiko aminareo zanako e. Bakolo raha teo mahafantatra zany tsara. Nisoro se fianatra ary tsara misoroka noho mitsaba. Misaotra ry dada. Voaraiko ny anatrao. Ela nitezana marina ny lava volo. Maharesaka ery nareo mianaka izany a. Manao ny dada? Ary toa mbola matory neny? Salama retsy. Ka le fanafody mihitsy ange no nampatory azy e. Fa nga efa misakafo neny? Namana ny dada tamin'le ronako izy aky de nahazo tory io rehefa avy nihinana fanafody e. Tsara kosa zany ko. Za ty saika anatitra vary sosoa. Ataovy ihany ny sosoa de hinana ny dada e. De hosaromana ny an'ny neny mba hinanany rehefa mifoy izy. De zao kiry bakoly e. Efa nilasaiko ny dada nge le fandaminana nataontsika e. Fa le olona nampony mbola tsy azoko veroka. Mila olona azo antoka mantsy. Ka mety daholo zany izy roa. Aleo eritreretina tsara nefa sao de mampisy olana fa tsy vahaolana ndraiky. Inona no tiany dada olazaina? Zao rehetra ry bakoly e. Hoe ahoana? Olona mahay miara-monina. Hitanao ihany renao sao de vao mainka ampitombony aretiny ndraiky. Olona matotra ka tsy mila baikona isaky ny anao zavatra re zany e. Mahita foana rery izy mianaka rehefa mitady a. Samy mitady tsika. De mirahary ny fahasalamana ho an'ny iny ary dada ary mangatadalana ihany koa. Tsy hita moa tsy maintsy mandefa mbola mainka hiverina ko. Eny e. Zay ry bakoly a. De endry tsara ndry a. Eo biso amin'ny dada ny zanany aloha raha pitrany inge za de miverina fa aza be eritreritra. Laha koa endry tsara. Ny tsara mandroso de tsara miverina. Soavadianaka. Mampamangay azy mivady ray aman-dreniny sy ihany e. De ohatra ampitondray azy ry bakoly le fromage vao natao a. De le akoho vatony ihany koa. Tongava nofo no e. Misaotra ry dada. Ny moa ty mbola matory fa de veloma ao aminy ao e. Hiverina ihany raha vao vita ny ataoko any. Tena tsy nijanonjanona mihitsy de nalako tonga ala. Sady mahatratra sakafo atoandro tsara ka. Nitolaka aloha ranga vao any am-piasana. Ndry. Araiza izy telo mianatra? Ne mama koa vao tonga de efa mandrosoa ary loha e. Salama tsara? Salama tsara zay ro mama. Fa ineniny tsy de tsaratsara loatra ka nijanona any aloha ry zareo. Za koa ary mbola hiverina any fa andamo maniasa ty fotsiny ange. Fa izy papy? Efa ho avy izy zay e. Fa naninona hoe raha vao? Ka niakatra ny tosi-drany. Fa saika adiniko marina. Reto tokoa aloha misy zavatra nampitondray ny dada ho anareo. Andray e. Tena misaotra azy anaka. Ataoko roa mihitsy ty. Zany zao no azoazo ny vava amin'ny te-hafanana be ty. Fromage. Angamo manao ny tonkory zareo ry fetra. Sady vokatra farany iny a. Ha? Tonga soa ry fetra? De tratra soa papa. Ohatray.
Ary aizy bakolo telo mianaka sa efa any ambony? Mbola any ry izy Zany hoe efa nilazaiko amin'ny mama teo ihany fa tsy salamina iny fa niakatra ny tosi-drany. Ohatra Za koa ary nge mbola iverina fa andaminy asa ty fotsiny ny akarako io Eny didy daholo zany sia. Tsara aloha nataony se. Fa izao misy asa miandry ny se mihitsy ao de mety afiriny zany nareo no hijanona aniko. Ka arakaraka nahitana olona anampy an'zareo papa. Zany hoe tsy mahazo mitoetra rery tsony mantsiny iny ka olona anampy sady namana atokisana ary matotra ny olona ho tadiavinay. Marina kosa aloha zany aleo raha riva manao resaka se fa aloha isakafo aloha de afaka makana kely sia. Endre anaka fa hoana rasolo ahoana zay ka? Hevitra ihany amin'ity le olona mba ho alaina ho namany reniny bakoly maninona ho ara le zanaka ramatoa zoly anabavinao no alefany sady to tsy mianatra tsony izy iny sady mba ho fanampiana azy koa nge zany fa nga moa tsy mianatra tsony le kiala kely iny so de mba hanahiran'olona aniko sady mbola tovavy kely iny avitinina any akory. Ay moa tsy nilazaiko anao tokoa nandalo tany anie izay mivady tamin'ny herinandro teo netsena teny sady namangy efa vehivavy lehibe tokoa sady matotra be mamboly sy miompy zany ny tena tiany ony ary zolo reny mihitsy nanipiresaka so mba misy olona andray azy asa fa ataony avokoa ony to hoe kilasy fahafito izy nijanona fa to nianatra to zavatra ihany nefa izy. Ay ve ka hito ihany re zany aloha andao kely anareo ry papa sy mama zay aloha fa lasa andao ary mampalailana iny raha zay ny fiainandrana-bavy hatramin'izay nahafaty andrazily vadiny zay efa betsaka izay fanampiana natao zay fa tsy misy afa-tsy ny fanomezana asan'ireo zanan'ireo sy ny fanofananarakasa mba aleo tena nampiny reny ny vahaolany lehilahy matoa mantsy zao efa mba manana BPC-ko io ny tokony ho tohanana. Iza moa nary lehilahy matoa raha mety maninona moa raha alaina hipetraka aty amintsika nary rasolo de mba hanala fahanginana koa ary mba afaka noho fianarany tsara izy zany mantsy de hito eo izay safidiny efa somary nangata maso ihany izy fa ny vavany tsy niteny sady nilazaindreny fa mahay mihitsy izy any ampianarana to samy matsilo saina avokoa mantsy ireo ankizy ireo fa ny fahafahandrazolo ny tsy ampy so azy fa nisy ny pensionko apetrako aminao zay rehetra zay raha zay fa raha riva miresaka mifetrako eny rasolo ianao nga mbola iverina any ampiasana ka efa tonga fetraka tsy hoany tsony aho fa lalakafa ny no alehako mifanao fotoana amin'ny radeza fa misy trano lehibe azo anaovana orinasa zay any de aleoko jerena aloha ka fa ahoana ka ka nararotra anao de ho any amin'ny zoly hiala ao atsapanana re ay ay ve aleo fa teliko eny ianao avy eo mamonjy ny fotoanako amin'ny radesy de ahoana ny aminary ekenao ve aloha eny rehefa mety aminao re de ekeko Ngeza ny asa tato zany Mansoa. Bonjour monsieur Fetra. Bonjour anao. Ahoana ny anao zay? Tsy asiny maso akory anefa mba. Ahoana ny anao zay raha matokely sainty azafady saika mba hitondra an'ireto taratasy reto atao sinia tompoko. Apetrao ara azafady de alohan'ny ravanao alaina sady sa hoe taratasy maika ireo? Misy maika ihany ny sasany tompoko. Ka raha izany ary tsy maintsy jereko sodiniako tsiraray aloha reo vao manao sonian'ireo ka zao ary atao ahoana zay? Avao zay tena maika de miverena afaka adiny ray fa reo no jereko voalohany. Ny sisa aloha entinao ihany de rehefa maka ny reto anao mametraka azy indray maza hoterany tsara ianao de atokana aloha zay tena maika. Raha mba manompo maso akory raha mba fatatrao mantsy ry Fetra fa efa ela no nitsiriridra anao efatra any ampianarana mihitsy rehefa samy afaka bakintsika de ny sara toerana satria ianao nalefa ndray aman-drenao nianatra tany an-dafy
Hatramin'izao dia tsy haiko mihitsy no mampionona ny foko. Efa herintaona izay no lesako tato ary nindrainao no nandray ny dosiako. Dia tena tsy fatatrao ve asa ianao mihitsy ny tsy tia ahy. Mba tsara pika manenjika ihany nefa. Fa ny tena mahasorena sy manetsika ny ambopoko dia ny hoe olona ohatran'iny kosa ve ny lasa vatinao. Azo omena tsindry ary Monsieur Fetra. Efa ela no nanomanako an'izao ary tsy maintsy tia ahy ianao. Reto ilay dosie maika ary azafady Monsieur Fetra. Saika afa-paraka. Apetrao azafady. Alaiko eo izany afaka adindray a. Zay fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Andeha tokoa moa izany. Hitanao tsara fa ianao indray no iraikitra ohatran'ny dita hoy ny fitenenana. Dia masotoa ary ianao Monsieur Fetra. Ianao koa torako izany. Hevitra efa tapaka ny ary Fetra malalako. Fotoana izao. Efa mijaly loatra. Efa manao nofony eo anilanao te ho fihinao, te ho roanao. Dia teo eo anilanao foana. Tena adala mihitsy kosa aty ka. Adala amin'ity. Solofa zaharery ny ato amin'ity birao ity. Ary aleo aloha andeha an-tany an'Andriamatota leso dia hisotro kafe izy. Iza, manosoa. Azafady tompoko. Za ihany. Ka mbola tsy ampy adiny ray nge zay sady tsy izany tompoko fa saika mba hanontany anao fotsiny afa adiniko le teo hoe hitondrana kafe ve ianao azafady? Fangatsy eo raha matody ety. Congé izy tompoko. Azafady ary. Kafe tsotra tsy misy ronono mahazatra. Eto amin'izay no andrarahako an'ilay fanafody tany amin'ny Madame Fenoasina Velo izay. Zay. Ary aleo aroroina tsara. Indray mitete fotsiny mandritra ny 5 andro dia efa manaiky andrino izy. Ary aleo aterina amin'izay fa sasany andro izay ilay malalako e. Miala tsiny fa tsy nandondona tsony atompoko. Tiany kafe anao dia masotoa? Misaotra. Ary manitra izany. Tsy misy isoranao ry malala. Raha araka ny filazan'ny madama be dia arakaraky ny isan'ny fampiasako an'ilay fanafody no hiasany aingana. Ary raha vao manomboka mihinana izy dia efa misy fiasany iny. Ny fanosorana ny sezibetrany zao no ataoko manaraka. Dia ny fanosorana ny vatany eo aorian'izay. Izany hoe amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana satria rehefa mikasika amin'ny vatany fotsiny dia efa mety. Hitako ny hevitra. Rehefa manatitra ny reto dosie ambony reto manao an'izay satria sady manatitra izany manao veloma. Izany hoe rehefa akaiky ny ora firavana. Izay mihitsy rangany atao aleo amin'izay noho ny asako fa efa tsy honoviko intsony ny fiarahantsika manomboka eto ry Fetra malalako. Mahery be izany kafe izany za mihitsy nefa vita ihany tia ny asako fa miandro ny akanjo Saint-Azy fotsiny sisa. Ary ohatran'ny bokato be nge ny lohako izany. Fa naninona tampoka teo ary Manosoa. Arto androzy tokoa mory malala. Vita ve ilay taratasy tompoko? Fa inona ary ty tomboko ty Saint-Azy zany nge ka mahafinaritra. Mahay miasa. Ny tsara reto taratasy nataoko sy ny reto ka toy izy fa tsara. Ary toy ny ova sahady ty izany. Sady jereo izany fijeriny aleo fa horaisiko tanana raha rifa. Tena mandaitra ka.
Ay le dosie asiana soni. Maninona moa raha vitaina any mety ka. Zay fa vita avokoa. Efa akaiky inge zany ora firavana zany. Aleo aloha andrasa ny sainty dia hody amin'izay. Afaka mandroso. Ka miandry anao mihitsy io ka. Efa vitako ireo le taratasy nasiana soniry mademoiselle. Misaotra tompoko. Ary aleo atao veloma amin'izay. Tolorako tanany ity vao mody dia ilozana ary ianao tompoko fa voaraiko reto. Sady efa tonga ny ora firavana. Eny tokoa. Fa maninona ary zany? Mendalana ary ianao Veloma ary. Veloma. Ary aleo koa hody amin'izay ka. Ary sainty avy ity mbola voanivoaka ny vavahady ity. Aleo hoe anatonana sao lalana raisana ihany. Ary aleo hodiana tsy taloha. Iny fa nivoaka ny vavahady ny fiara. Mihetsika ndry iny fa mijanona sady mampaneno klakson. Monsieur Fetch. Fa aiza ianao ity mody sao dia lalako ihany sady toa be olona be tsy amin'ny arehitsy zany. Eny tosy raha mety aminao. Tsy maninona fa miakaraka. Lalako ihany koa mantsy iny. Ay, misaotra ary. Fa aiza moa ianao no mody ry Monsieur Fetch? Any Momamoro ry sainty tena mahatsiaro hafahafa mihitsy inge zany. Ohatra ny toto be zany. Ary inona ary zany fofony zany? Toa misy zavatra manitona zany any amin'ity sainty aty. Ohatra ny mandinidinika be koa le ry zany Zay le aza tonga sahady koa izy zany. Aiza ianao napetraka eto? Aleo eto fa tsy maninona ary. Sady efa akaiky eto. Dia misaotra betsaka Monsieur Fetch. Tsy misy fisaorany lalako ange ety Nay, dia manofisa mamy ary. Manofisana. Mbola ety ambony fiara kosa veretsy Eny ianao ihany koa? Eny ary. Nonofy ato koa ianao ry Fetch. Ary tsy afoy atsony. Ay, tonga ianao? Makany esa tsy any efitratsy rehefa avy eo ry Fetch fa efa ao papanao Ary misy vaovao koa ny ao. Ho avy ary mama. Manososy dia eo mazotoerana dia sady misakafo tsika no miresaka ka ataovy aloha mivavaka ka hoana raha zay nanao ahoana le resaka tany amin'ny ray aman-dreniny Zoly iny? Nanaiky avy hatrany izy Rasolo kosa saorana ary nasesiny. Nary koa nazoto tokoa ary saika tonga dia nanaraka fa ny reniny tsy mbola nanaiky satria nisy olona niresaka taminy mba hampanao fanankazo hony. Nahita an'ilay haingon-trano namidy ny teny an-tsena hono izany olona izany ka sady ny vidiny nanontany an'izay nanao an'ilay izy. Ka teo izany lazainy an'ilay olona hoe inary no nanao an'ilay izy dia nalainy mba hanao an'ilay sary sikotra mba hatao fanomezana. Dia rehefa vita hono izay vao makaty izy. Ay ve ka mahay tao zavatra dia kely iny tokony ho toanana mihitsy izy mba hamelo maso ny anarany rainiko. Ary le vavy matoka nanao ahoana nanaiky ve sa? Tena mazoto tokoa moa izany. Ka eo indrindra sika izao faroviana ho Fetch no hiverina mba ahafahantsika maka azy ihany. Ka tsy misy azoko mihitsy ange le resaka vao vary se ny olana ny amin'ny naman-dreniny se dia le zanaky ny nitozolo vavy matony no hoany dia miandro izay andehanany se no hakana aziko. Fa firy taona moa? Iza moa le anaran'izy teo? Tsy haiko izay tena anarany fa very anarana aminy hoe Kialasoa ary ny taonany tsy efa mihoatra ny 20 taona iny. Aleo fa andeha alovako any ary alohan'ny asako rapitsy marainy. Ary nary se mba alainay ho taizanay ato kosa ataoko fa tsy ho sarotiny se tsy maninona mihitsy ka. Zarako aza misy olona nala fahanginana amin'ny mamatoko. So ano ohatra ny neny Ravo ao tena mety mihitsy zany ka.
olo-kafa za ry papa sy mama mpianako maika ve fa niavana ndray. Dia efa izay izany fetra. Efa mandroso alina ity ny andro ka aleo samy hamonjy ny trano fatoriana sa? Tena marina ka. Saika dinika ny amin'ilay trano fanaovako fotoana tamin'ny radeza marina. Trano inona ry papa? Misy trano lehibe azo isana zay ry se any a. Tena tsara toerana ilay izy a. Aleo fa rehefa malalaka ny fotoana dia mba miaraka makany tsika. Izay fa tafandriamanitra ry se a. Tafandriamanitra ry papa sy mama. Eny ary. Mba lalako iny nofoko alinika. To tsy andriko izay ahitana ny Saintia. Fa ahoana koa ary zany? Manao papa sy mama? Manao se? Ary nahavita soso maraina ngery mamy zany. Inona zao ny lokato? Oay, aitro ny voendy. Ary ty misarony ty. Ary mbola nisy ambiny kosa zany akoho zany ko. Ka nanao se nahita toro tsara ve? Dia ahoana? Andeha anio ihany zany se io sa? Andeha ho izy. Ohatray. So dia mbola tsy tahita tsara ry se zany. Andeha hamonjy ny vady aman-janaka se sady akanikala soeny amin'ny zorony eny toany seko. Ka eny aleo ary aloha eny amin'ny eny tozolo dia avy eny mandalo any am-piasana. Fa anga mbola misy tsy milamina andro fetra. Eny masotoary. Dia alaminy tsara ny eo amin'izay mba afaka mijanonjanona kely ihany nareo a. Sady manasatra ny kalasoa e. Makarivotra ihany koa nareo e. Izany mihitsy. Zany fa mba efa niala aloha ihany. Marina tsy fahatany ray izay ny lasa. Rehefa mirava rangahy no andalo any endrineny toa. Ala aloha mihitsy ary hariva. Dia inona tokoa moa zany ny asa ataoko ato e? Rehefa tonga dory ny mpiasa zany dia mba efa miborony koa ve izay Saintia? Tena tsara kosa izy zany. Miaraka amin'ireto fitafy manara-batana azy foy. Ary iny ny zato atony. Tsay maro ny zato vojorony. Na ninona koa raha ny tsy hitako izao ohatr'izay. Tena lafatra mihitsy ity marina. Ino fa tonga fetra. Ary aleo mody voaiko ny varavarako. Izany tsy ho taitra io. Madama be koa moa manome toky. Fa evakaiky. Hodiko tsy hita aloha fa omeko lamosina. Io fa mandinika hitako avy etsy amin'ny fitaratretsy. Ary aleo hitotiako tampoka amin'izay. Bonjour monsieur Vetra. Bonjour Saintia. Io fa mamonjy mandray tanana ny sady mingolangolo ery. Tatrako ty marina. Inona ny ataoko anao ry monsieur Vetra? Misy dossier iray izay sisy ty dia asa raha manam-potoana andiny anazy ianao fa hoentiko ratoandro any amin'ny client ma? Eto aty fa vitaiko izao fa tsy mandininy. Ay, dia alaiko avy eo zany. Eno a. Mahafatifaty angenao zany. Tena manitona be mihitsy. Aza dia manao izay mahamenatra rery monsieur Vetra ka. Io fa manomboka miresaka. Ianao anio e. Tiany kafe anao ary dia masotoa e. Dia misaotra betsaka amin'ny fikarakarana ry Saintia. Ary mahamiringa izy zany sady maty. Zany ve? Tsara ohatran'ilay mandroso azy ihany koa. Zahay ilay nolazainy madama be. Manomboka mankafy an'izay rehetra ataoko sy omeko azy izy.
Sady mitambatra ho daholo koa moa izany ny ody fity, ny be korotana sy ny be manaiky. Ndry, ary iny ty mahafalifaly ny sainky ahy. Saika afa-baraka marina. Saika hita na nisorako an'ilay fanafody tamin'ny tanako. Mahatsiaro an'ilay blagy nataon'ilay olona tafiaraka taksi be tamiko azahay. Ka mba azondry zaraina ve raha namme? Tena azo zaraina mihitsy ka. Nefa tsy aleo ve rehefa amin'ny fotoana fisakafoanana atoandro ohatra sa ianao momondy? Mety zany ka. Aleo amin'izay rehefa avy eo zany. Masotoa ary. Merci madama be. Dia ndriko toraka izany e. Eto amin'izay ny anomanako dingana manaraka. Enao indray dia tsy afaka amiko izany tsondro fetra malalako. Fatiny antsika no hisarahana. Ary aleo hidinako any amin'izay fefa ao izay iny. Io tokoa iny fefa sasamiandry. Mandrosoka eto anaty fiara. Ie. Izay tondrako indry mety a? Mety ka. Tsy lavitra fotsiny fa mbola hiverina ihany. Marina izany e. Ato akiny tsara nandro aminy a. Za zao manasa andry a. Io izay sakafo ty indray fa misy maro azo isafidianana tsara ato no na italiana zany na chinois na indiana maro isan-karazany. Dia tena ho sahirana zany isafidiko. Aleo izay fantatra ihany no farana ka. Tena misotra ry monsieur Fetra. Tena voko be Aiza kosa. Tena marina e. Dia anjarako indray izany izao no manasanao rehefa mirava rariva. Ataoko fa tsy andahy ianao. Eny re. Ary andao amin'izay aloha andeso ho tara fidirana ito ianao. Efa ho vadin'ny patron ka tsy maninona e. Izay fa rariva zany a. Izay zany. Way. Tena mamy ty miantso ty. Allô mama. Somary tara kely arariva fa mbola voany io ka. Tao mbola tsy nandalo tany amin'ny zoly akory ianao. Ka voany mihitsy ange io e. Ary angatsy andeha hidina androany ianao ty e. Rehefa arariva miresaka ary mama fa tapahako aloha ny antsonao. Mbola misy client miresaka amiko mantsy ato. Azafady re. Ty langako marina. Tô tsy ty hidina an'izany a. Ny fiarahana amin'izay ny arariva zao no masaka atotsako. Tena tsy andriko mihitsy izy zany. Ohatra ny tsy afaka atotsako mihitsy le endriny, ny fiteny, ny bika aman'endriny. Fa naninona koa reny tsy nahita nina hatramin'izay e. Fetra. Ry. Ary iny ny ty mahalasa saina an'izay ty e. Tsy hitany se akory ny dirako teo Ary topapa fa ahoana? Ao tsara ve aloha se zany e. Inona mbola asa tsy milamimato? Ka tsy zany fa mbola misy client vaovao zay ry papa. Tiako za mihitsy no miona aminy. Zay ataony se asa daholo zany. Fa hono a? Anga mbola ho ela anga se zany ka.
saika hiaraka amin'ny siha mantsy fa mbola nampidirina garazy ny fiarako fa mitady anaran-dalana ka soa manahirinako. Nefa sery ty mbola be asako. Aleo fa asaiko aterin'ra benja sofera ary. Any an-trano miresaka. Zay fa mazo torosea. Misaotra. Ndray mariny ty laingako. Inona koa zay client io? Fa maninona ary ahy zany? Ty ahitany sainty avola. Sa to lasa tiako zany izy. Aleo rangahy hidiana amin'izay ny birao a. Rehefa tsy misy mpiasa tsony ato zany e. Mbola ao amin'ny birao ny ary ve sainty asa i? Io eny sainty a. Ary to mbola variana be mihitsy. Mpiasa mazoto a. Ianao? Tena mandeha be zany oro zany a. Ianao ndray dia tsy maintsy tonga keo am-pandrinako any oro vetra. Efa elany nindrasako anao. Andao amin'izay fa milaminy reto ary. Ka aiza hono zany hitondrandry ary patronina. Miandro mibaiko anao nge ny soferanao sifo. Aleo aty ivelany no hisakafo e. Raha ny an-trano mantsy dia mbola hikarakara sa... Zay mety amindry ihany io sifo. Sa aleo ary any an-trano e. Sady afaka manome fanafody anao amin'izay raha afako a. Ka raha izany ary aleo vidiana aloha izay ilainy e. Andao zany hijanona etsy aloha. Andao fa hiaraka aminao any a. Andao ary fetra. Oay, azafady fa mivantana be a. Tsy maninona ka. Ny tiako hiantsonanao zao sainty. Tianao ve? Tiako be ka. Fa hono a, fetra ve ty paty? Ny eritreritro mantsy zao dia hoe tsy hinambary. Ay ve ndry ty ka ty sakafo sinoa e. Tena tiako. Efa ela ny nindrasako an'izao andro ray toa zato zao ry fetra malalako a. Zay daholo a. So mbola misy adiny fa jery daholo aloha. Saika adiniko tokoa ny voankazo marina. Aleo atao paiso. Dia ampiomanga kefa tsy maninona. Ay. Zay fa andao amin'izay ary. Fa hono ary sainty tonga amin'ny fiara velony tranondry. Eo atokotany ny fiara no mijanona ry fetra. Ka aiza ho aiza milena najanonako indrindra ihany indry. Tsy lavitra eo ka. Eo aloha eo mivily. Eo alohan'io vavahady menamena io mijanona fa ho voaiko ny vavahady. Ve no mipetraka ato amin'ity vila ty? Midira ry fetra. Fa ny rery ve no mipetraka ato ry sainty a? Ary mahafinaritra be kosa le tanàna. Feno zava-maniry, voankazo, voninkazo isan-karazany. Zany ve? Dia tamana ty zany ianao? Mahatamana tokoa marinako. Andao hiditra ary. Dia aleo entiko ny arona sasany. Dia mandrosoa ianao ry fetra. Aza mihafahafa mihitsy a. Tena lafatra ka. Fa mbola tsy mivalianao nge le fanontaniako teo hoe ianao rery ve no mipetraka ato? Eno za rery no mipetraka ato. Zany? Efa nahavita trano le zokinay lahy dia nifindrany izy mivady. Papa sy maman indray lasa nandafina fa raha ny zokiko fa mampifana azy ihany. Manambady vazaha manko izy ka mbola tsy miverina hatramin'izao. Any zany ny ray aman-drenao no mipetraka? Tsy mipetraka andry zareo ka ampifana fotsiny. Efa ho 2 volana izay no nandehanany zareo any ary mbola afaka 5 volana indray ry zareo vao miverina. Midika izany fa za aloha izao no ato. Mazava. Any inona ki zany? Any France. Ay. Fa hifetra moa taizany nanohy fianarany. Tany Amerika ke. Fanga moa fantatra hoe tany an-dafy aka. Aleo re zany ho any. Saika vaky batsilana teo ny marina.
Leo ikarakaran'reto aingana aloha fa efa noana zany Trofetra ka. Ngo misy anampianandria aloha Rehefa mila fanampiana dia miantso anao ihany e. Andao any amin'ny salon fa sady misy album azonao jerenao. Sa iaino hirahira Fetra? Andao ary. Ataoko iny salon dia ataovy izay mety aminao Aleo aloha zany dia karakara ny sakafontsika vetivety. Mandehana mihitsy aloha fa manjary tsy misy anaovako ny tokony ataoko e. Fatanagazy no ato ka vetivety ihany dia vita. Hina daholo moa zany reto. Paty dia nofon'akoho, mortadelle, ino tira ity, fromage, petit pain, beurre. Ary ny atao anatin'ity harona iray ity. Iny voankazo ny ato kay ka. Ary nakay zary le salady sy voatabia ay moa amin'ity harona iray ity. Ary aleo karakaraina amin'izay. Variana tamin'ity album ty tapako. Fangakindry mpianatra atao amin'ny Lumière. Zahay vao tadidika. Ny inona Trofetra? Le zokony vavy no tena tadidika Sylvie Vartan moa sirino natao mibandy azy tamin'izany. Manja kosa aloha iny. Ary tena tsy tadidinao mihitsy ve ay e. Aleo zany ho any e. Efa lasa zany fa ny anio indray zao no atrehany. Marika izany e. Matsiro aky izany raha araka ny fijeriko azy. Zany Ny masoko mijery dia efa nahazo fi. Ay, ary aleo tonina tsy amin'ny efitrano fihinanana reto Trofetra. Zay dia masotoa amin'izay ary. Ary to andao aloha hivavaka ka. Tiako to animba zafatrako. Ataovy mangina ary. Maty ahodiko. Amen. Dia masotoa ary. Aleo alaiko le divay. Ary ianao sao dia anindry zavatra mafana kely. Ilaina ihany mantsy ireny rehefa fotoana voalohany ohatran'izao mba hanalana henatra e. Mety ka. Manala henatra. Aleo fa atao mitovy ary. Mba hanindry kely koa fa mitady ho menatra. Tsinitsinina. Ary tena lehilahy vidy mihitsy inge izy zany e. Marina moa. Fiandry ato tony ho anareo vahiny. Aleo ampiko foana ny verany isaky ny lany. Tena mahafanaka izy ny andro izany sady sao dia voko loatra ka. Andeha ho any amin'ny dosy aloha zary Fetra. Andraso aky fa naraka andriany koa. Ndao ary. Dia iza niditra voalohany? Miaraka ko. Tiako loatra ianao Fetra. Fantatra nefa fa tsy nisy zao raha tsy nanao an'ireny rehetra ireny Miala tsiny fa tena dalan'ity. Tsy mahapoiziko indray tia niaraka niditra tao amin'ny dosy ity fa raha tsy izany dia nafindrako taty ity kamera kasety ity. Aleo aloha marinina tsara ny ametrahako azy sao dia tazana. Tsy tazana ka. Mifangaro amin'reto voninkazo reto. Sady nataoko mifanandrivy tsara mifandriana. Ary aleo avoakako reto akanjo mandry seksy tsara reto anaovana fa efa mialina izy zany. So fa ny vonoiko ny finday any Fetra. Zay. Aleo amin'izay ho vonjeko any. Ary nakaiza izy teo. Ay, koa sy io mitsotra eo amin'ny seza lava io ka.
Alefa anatonako iny. Antsika roa ny alina ny io ry fetra malalako Fa teno teo, ha? Sht! Andao any any efitranoko amin'izay. Andao ry malalako Saindia. Saindia. Ahoana? Tsara loatra rangahy ianao. Tena milay. Saindia Ahoana? Tiako kenao Saindia. Tena tiako. Aleo alefa amin'izay ty kamera ty. Zay! Dia atomboka amin'izay ny film. Ny masoandro miposaka androany no mampalahelo. Fera dia tsy namoatsika intsony. Efa napetrako tao amin'ny efitrano ny sakafony. Ny andry any ary efa saika restory dia naleoko nandeha natoroko. Fa firy zora zay Amin'ny 5 sasany maraina re izao Dray maro. Andeha harina amin'izay aloha hikarakara sakafo maraina. Aleo aloha hivavaka fa mbola amen'Andriamanitra tombonandro indray. Mba mahatoro maraina koa le ry izany Eny faran'ny herinandro tokoa moa ny androko. Ohatra fa aiza zany ary to Saintia ty eto akaiko ty. Fa inona ry ty adalana nataoko ohatra ny dodobinga izany lohako zany Andriamanitro, fa ahoana zao i bakoly, solofo, ny ringa menatra anareo fa ahoana aiza ny akanjoko. Otry, fa ho aiza ianao ry malala? Avy aloha miverena matory akia. Avy io fa mifiry zao Avy aloha teny efa amin'ny 7 maraina marina. Ay, avy mo lesy Avy mo fa inona ary ty? Fa ahoana koa ary zao efa nampiasaiko daholo le fanafody. Aleo ilamina loka. Hoy izany izay ihany izy marina. Fa ahoana ary zany? Andriamanitro, fa iny ty fahotana mahafatana ataoko dia raha toto be mihitsy izany lohako izany. Bakoly vady malalako, tsy mendrika anao ary iny ty nataoko. Loza marina. Kalma ihany le zay lolana izany ary fetra fa sao dia hanao accident ty. Aleo aloha any amin'ny tosaingana solo fa tsy hita amin'ny papa sy mama dia avy eo misolo akanjo aingana aleo ezoriketo reto sakafo reto soa aloha fa mbola tsy nandalo teto papa sy mama. Bonjour papa sy mama. Bonjour, salama sy ary tarabe nga sy vao tonga alina. Tsy nahandro tsony ny reny sy dia napetrany tao ny sakafony sy
Ka somary tara ary papa fa nahita an'le namako mpiara-mianatra amiko izay a. Ndray marina izany laingako. Hita amin'izao toe-tenany sy zo mihitsy ka misotrosotra izany. Aza dia atao fanao loatra ny toy izao se ny fahazaran-dratsy ka sarotra ialany. So fa mbola tsy teo ry bakolo vadiny se fa anisan'ny fahoriana ho an'ny vehivavy izany farany sady voalohany indry papa fa aza matahotra ianao tena ratsy aloha iny. Efa ato fetra. Manao mama. Salamanaka. Fa tamin'ny firy loha ianao ny tonga alina efa tamin'ny sivy sasany mantsy ny andriandro farany teto fa mbola tsy nandrianao ihany. Taratara kely ary mama. Ny alina ny anaka tsy mba namany. Fa onao fetra. Ahoana amin'izay ny fandaram-potoana ny sety efa tany amin'ny jolo ve se io. Ka androany ary papa androany dia hidina androany ihany koa izay. Zay aloha fa lasa fa efa vita ny sakafoko. Mandray to zara fanina ny ty se sa maika be ndao ara se vonoana any ty fa ny vita aza naninenanako. Fa naninana koa ary tena ohatran'ny voan'ny fandraikerekena ny fitenenana. Tonga izay papa sy mama fahaizanareo midira aloha kirikala soa. Fefetra arezy efa ato kalasoa anainga amin'izay zany nareo. Eny ro mama. Endre tsara retsy rikala arak'ireny resaka efa mifanaovantsika maly reny Ary aloha amin'izay velominy ty finday ity. Hoay nisy apely manqué maromaro avy amin'izay ty any ireto dia misy mesazy ihany koa. Aleo io vatsina feta misy resaka ilako anao maiky miandry ianao aza ela ary malala hony tena vehivavy mitapo mihitsy iny. Ianao dia atakaloko ny vadiko fetra fa iny ty mampitendrery an'izay ohatrany io ka ay ve papa tsy misy inona fa leo any no manadiako amonjy mivady aman-janako izao no masaka ohatsaiko. Ray sainy tiaty aleo raisindra. Allo fa misy inona mbola maika be sady tsy manam-potoana andehanana any. Vehivavy ianao ry fetra aleo fa ho any amin'ny madamabe tsy azoko mihitsy fa mety tomboka vera nga dia efa ho lefy sahaty aizako efa tapitra nasiako alefa nafody avokoa ny sakafo izay nohaninay teo. Aleo makany mihitsy aloha le matamabe fa za indray olona tsy nahatanteraka an'izay tokony nataoko dia za indray izany ny saika mbola hanampy vola nefa efa mba vola benina lohako tamin'ny voalohany. Andreraka tsy tokony nataoko tamin'ny sakafo ny raha anay nihinana olona ody fa fetra ihany no tokony hinana azy satria izy no lasipatra. Eny marina aloha izany nasiako daholo izay sakafo teo. Tsy
Fahadisoana kely ny kovy moa nefa dia aninona e. Mpamitaka ihany le madama be raha izany ko. Ny tena koa moa efa maika raha teo. Lolo mody maka saina e. Tonga soa ianao anaka. Efa be fanontaniana ery solofo kely eto. Zany e. Ndreny zany moa dia tsy ahita teny firy rehefa hariva ny androko. Ka manahoana nefa nareo aty ry dada? Salama ka. Ary dia aiza zany izy tely mianaka dia nanao ny anko neny. Efa salama aloha raha vao reninareo e. Lasa nioty voankazo any an-tanimboly ihany zao ry zareo. Nga tsy hany mahatamana azy ireo e. Tsara rivo dahoniko. Reny efa miakatra ireny zareo ko. Ino dada ry solofo a. Manahoana lesy? Manahoana kia? Io ki dada ry nirina kely a. Ndray zany zanako marina. Aolo totrony dada ny zanany e. Ary aiza neny e? Navilanareo rery aina ka? Miaraka amin'ny any tasopana salamba ka. Hitanay neny fiary e. Ohatra nefa ela be kinareo ny tany. Ndreny fa miakatra ry neny. Tonga sory zanako isany a. Izany le zanako vavy. Nitso tsara tarehana izy ato izy. Andao atoroko andry ny efitrano ndry retsy a. Ary tena efa salama tsara tokoa neny zany. Mitondrana namana ianao mba tsy angina rery ny. Dia misaotra anaka. Andriamanitra malisoanao e. Ndao akia. Ao ngera soa mba hapikely a. Sady aty andavarangana ary ny lamby reny. Dia isorana serifetra. Ina ny isorana ry dada? Mba hampitao amin'izy mivady ray mandeha ny sekoa ny isorana mivady. Samuela Velona Sotanino Antemanita Dole. Tena herinandro sahady zay ny tianako taty. Milamina ny fiainan'izy mivady ray aman-dreny ny bakoly. Tena hitako fa tamana be kalaso. Mieritreritry ny totoa amin'izay zay efa mianaka satria efa ho ray volana amin'ny herinandro iny nijanonana taty. Eny sady naka-rivotra koa moa zany. Mahafinaritra tokoa saingy ny asako moa tsy matsodiana. Valo alika tampoka nefa fa lasa tampoka any amin'ny sainty any fisainako. Dia ahoana moa zany ny fifandraisana eo am-piasanao? Toa lasa mampatahotra ny fodiana no reny zavan'izy ireny ka. Tsy maintsy mody nefa ninona miandry hany. Ikitsika ny tsy tato an-tranontsika. Aleo voina daholo aloha ny varavarankely. Ndeha andro kely aloha aty. Mandeha any zako avy eo. Andeha arabany papa sy mama aloha. Mandehana raha fa arahako any avy eo e. Aiza ry papa sy mama? Mandro soa retsy tonga soa. Aiza ny voandalana? Tsara ery retsy nareo zako. Nazoena be tany. Tsara ritsy. Aiza ny zavikeliko? Natory daholo fa reraky ny lalana. Mandehana koa aloha ndry makaina kia. Aza mahandro fa aleo ataoko aty aloha ny sakafo. Andrasy tokoa fa nampitondra gana ry neny. Efa salama tsara izy ao. Zany? Faly ery na zanaka vavy. Tamany ery kalasoa. Dia nampitondra fisaorana ho anareo mivady koa izy mivady. Voaray retsy ary aleo fa izay gany izay no ataoko laoka. Manao mama? Manao any ianao? Efa daholo nareo. Ka
Manahoana izy mivady ihany izy roa? Salama daholo izy ry papa. Salama daholo fa misaotra e. Ary miramira tavana e zany zanako vavy zany e sa... Za koa mahita an'izany e. Tsaratsara endrika ery ny zanako vavy. Ka tsara rivotra kosa angany ry papa sy mamy e. Mbola hafa mihitsy ny any ambanivohitra ka. Miaina anaty natiora. Ny hitako ny tamanako. Izay mba nieritreritra ny hoany rehefa malalaka sady efa misy anonariko ato ka tsy atahorana ny tanàna raha ilozana kely anie. Ka reo ary aloha masaka dia andao hivavaka e. Dia mahazo to daholo e. Mety zany ka. Tamana verina ary. Mba miresaly izy ry zany aza mihafahafa zany. Ka tsara zany lesy dia aza mihafahafa iala raha misy zavatra ilaina ary aza menatra ny manontany raha hoe misy zavatra tsy mazava. Fa hono ary fetra. Hiasa amin'izay zany sy amin'ny latsinainy. Mbola tsy haiko aloha fa ngapetsaka ny asa mijanonao e. Mety mbola tsy handeha aloha papa fa mba lalovo kely any aloha mibiraoako. Meko anao mifanalahidy rehefa handeha anao. Eny e, tsy maninona e. Izay aloha se fa andeha tsotsotra kely io mahazo toa ary. Izay efa mianaka koa angaty-dalana amin'izay. Mian-dalana ary nareo e. Ny tanina avokisana ho ny tsy janona ny elako. Misaotra fa tena voky e. Sady natony mamanandro gasy le ganaka. Oka fotsiny. Gana ritra miampy roa mazava sy lasary voatabia. Ao tsara mihitsy. Izay aloha fa lasa izay. Malaina zany any andeha hiasa. Aleo aloha rangahy andrasana izay vovoa eto mipapahany e. Saintia. Sao dia mba manao ody ary iny e. Toa tsy tompon'ny tenako mihitsy amantsy tamin'ireny. Mifona aminao Andriamanitra. Ianao no mahalala sy mahay ny zavatra rehetra. Aiza moa ilay rotsika iny? Ty aleo anaovana ka. Sady efa voasiny ty lakora miaraka amin'ity. Zay tsy misy mahery noho Andriamanitra rangahy. Amin'ny maha olombelona moa dia mbola ao ihany le fanahiny. Ny zakio sy ny fatongo papa. Ary avy dia naka ty mihitsy ange izy zany. Fetra! Ody sery fetra! Tody, ary iny ty valopy entinao ty? Ka tany am-piasany tiako. Nisy nametraka tao amin'ny gardien tao ary amin'ny anarany se mihitsy ny mpandefa dia klianty no misoratra ao. Mino fa le klianty ny fanao fotoana tamin'ny se indray mandeha iny io vao dia 8 eo e. Misaotra e, marina zany ry papa. Zay fa nanatotra an'iny fotsiny ahy e. Hoeny komiseo ihany zany rapitso. Mandram-piona ministera mianaka ao velomara dia velomany aminary ihany koa e. Io. Inona koa raha no atao anatin'ity valopy ty? Toa tsy taratasy ty. Fa misy inona ary? Andriamanitra. Toa DVD. DVD misy inona koa ty? Za koa moa be fanotaninako. Ny fandefasana azy no ahitana azy ao. Klianty vaovao angamba. Aloha rangahy aloha alefa. Ohatray marina. To za Saintia. Aleo fonoana fa sao mipotra eo bakoly. Aleo afiangainga anaty aloha ty. Izy bakoly teo. Tsy arakara sakafo any an-dakozia ve? Io an-dakozia io. Anampy anga ianao? Ao mba entany ary reto e. Dia ny sasany mba entiko. Hivavaka tsika azy. Andriamanitra tsofrano izay sy ny sakafo hoaninay. Amen. Mazotoa ary e? Ohatra e? Ary fa manina ianao ndo tsy manendry sakafo akory e? Nefa dia le loka tena tianao ne io ry fetra e?
Henako sosopitom-po sady nataoko citron saosy salady mba ho maivamaivana sy hanokatra ny fahazotokomana. Tena oatra marary zany kiboko zany ry bakoly sarome aloha ny afa mazotoy Hatray. tena ho any WC aloha mazotoy ianao. Aleo fa alaiko le ranom-boankazo ary sotronao rehefa avy any e. Misaotra inona re no aton'izao dia ny fahanginany teo ve na ny manany an'izao. Aleo aloha miverina ihany fa sao dia mahamahany eo bakoly ka. Hatray. Fa to tafaverina sahady. Manotika fotsiny ngamba ny kibonao. Efa io le zava-pisotro. Rehefa era ihany dia aza mihinana vetika nitsony aloha Zay. Misaotra kia. Aleo anotrana anareo eto fotsiny aloha. Ary sody ny mitsotsotra ny ampandriana aza ny mety aminao. Oko zao fa tsy manino le ataovy ny sakafonao. Zay e. Ndao amin'izay ry hamonjy ny efitrantsika e. Tsy tena ninona ntsony. Eny e tsiry malala. Ataoko aty ny sakafonao. Oko zao fa rehefa te hinana ry dia makany an-dakozia. Misaotra fa mandehana aloha mampinono fa mitomany anke ny irina kely Eny zany. azy e. Tafandriamanitra ianao fa sao dia horeniko eto Ho tahin'Andriamanitra e. Da mamy be. Ianao koa dia zay. Zay fa reniko tokoa. Tena tsy mandy aloha ny saiko raha tsy mahita an'ity DVD ty hatramin'ny farany. Aloha any amin'ny salon amin'izay. Ary tena efa voamana mihitsy zany iny andro iny. Tena vehivavy tsy manjary. Ny animba ny tokantranoko ve ny tanjoloro sainty ahy. Tena azo film daholo ny nataonay. Zako moa tena mamy mihitsy sady nataony kala ratsy iny mihitsy nitodiako tany amin'ny kamera kasy. Izay film mamofady ny tsy hitako. Lozako marina. Ary misy taratasy ingy aleo vakina indray aloha fetra raha tsy tianao ny ahitany ny vadinao n'ity DVD ity dia azo vana ny fihetsika rehetra ny tia vao fa tianao. Inona? Tena vehivavy tsy manjary. Aloha esorina tato amin'izay ty DVD ity fa tsy fampiseho masoandro mihitsy. Inona re no ataoko lozy ty marina. Tiako ny vady aman-janako, tiako ny tokantranoko. Ny alina misy isainana fa aleo aloha matory amin'izay fa so taitra eo bakoly ka ho be fanontaniana eo. Inona re no ataoko apeo Andriamanitra milanao tena tsy mety mahita toriko aho zany ka. Manao anake? Sitrana ankepo? Eny ake dia manao ry. Andeha ho any am-piasana aky rehefa avy eo Ay. Homanikeo zany fitafianao rehefa avy mikarakara sakafo misaotra ke ohatra ary mbola betsaka ange le loka omaly zany fa hoana? Iny any aloha atao loka fa aza misahirana mbola ampy atsika io. Ay, mazoto ary mazo tokony ry za mbola andalo ao amin'ny papa aloha alohan'ny sakafo maraina. Zay Eny ary aiza ry papa ary to mbola ato mpandriana foana. Ka tsy tsaratsara sy fa ahoana ry papa hoentina any amin'ny dokotera ve? Ka tsy dia misy atahorana anie. Fizambizana fotsiny aho io ko. Raha misy fiovana dia makany amin'ny seha fa inona aloha ny vaovao entin'ny seko. Ary raha izao fahitako an'se zao dia andeha hivoaka nga se io. Andeha asa io fa hoana ry fetra maika nga le client tamin'ny valom-pomaly. Zay fa andeha aloha ry papa dia manareta soa atso ihany ary hoe tsy misy tsy metimety andao se dia mazotoa ary
Raha za mifahatezerako zany mantsy mety hahafaty olona firy moa zao amin'ny 6 sasany. Efa ao zay iny. Aleo tonga dia tsy foako amin'ny borao eo. Ary to tsy mandondona akory. Ay ve ny malalako. Malala anao taiza koa e. Inona ary ty? Aza manao izay mahatezitra ianao Saintia. Fantaro tsara fa manambady ange ahy. Ary ataovy ao anatin'io lokerinao io fa tsy hainao zao mihitsy no atakaliko ny vady aman-janako. Inona ary ty rifetra? Aza tezitra ohatran'io moa e. Raha zao atezerako zao no ampiariko aminao matoka eto ianao ihany io. Aiza ny originalina amin'iny filmanao iny marikoriko na mijery anao azy. Aiza ho azy. Ataovy mafimafy kokoa e. Dia ianao ihany ny afa-baraka eo. Antsitrapo fa tsy nitereny reny. So dia verinao fa vehivavy vendrana ary ka rehefa vitanao izay nataonao dia ohatran'ireny tsy nisy nininy reny indray. Tandremo mifetsika. Raha mpiady ianao rifetra, za mbola mpiady lavitra noho ianao. Porofo tsy azonao lava ny DVD iny fa mpifankatia-tsika ninona filazanao eo. Karakaraky mampasika anao amiko no vao maika hampasika anahy ihany koa. Ary voavakinao tsara angamba ny taratasy nampiarahako tamin'iny DVD iny Fa inona mihitsy ny tena tadiavinao ty Saintia? Ianao rifetra, ianao ny tediaviko e. Ianao sy ny fitiavanao no ilaiko. Mazava? Tena vehivavy adala mihitsy ty. Ohatrinona vidin'iny DVD iny Saintia fa alohako Ohatrinona mahalala teny gasy ve ianao e. Efa hoe tsy mila vola ho ako. Ananako raha ny vola sady tsy mahaory ara izay vola fa tsotra no ilaiko dia ianao e. Raha tsy hovainao ny fiarahantsika rifetra dia tsy ho hita ny vatanao velively iny DVD iny na le filmantsika moa izany e. Fa tena milay aloha le izy Tena mahay mirevy ange ty fetry ty e. Dia mba ahoana re zao raha hitan'ny bakoly iny e. Dia mampitandrina anao ary Saintia. Ninona fa amin'ny fotoana ahitany an'iny dia ahita lehilahy anao fa ataovy nge ataovy ho sainao tsara fa tsy tia anao ranga. Mahagaga mihitsy nge natonga an'ireny e. Efa fantatro fa tsy tia ahy ianao e. Ary voalazan'ny madama be fa olona manam-pinoana be ianao ary olona mpivavaka daholo no manodidina anao ka izany no tsy nahatanteraka ny odinay hatramin'ny farany. So ihany aloha fa nisy an'ity DVD ty anoizako ny nofinofiko e. Ty sisa no anireko anao rifetra. Fitiavana no mahatonga an'izany e. Ho hitantsika eo izany e. Dia ninona hony? Rehefa tsy tia atsony ianao dia hompitehako ny tokantranonao. Asehoko ny bakoly ty DVD ty dia ho hitanao zany adala-pity zany. Tsy adalaka mbola hiaraka aminao ihany. Reny vity reny aza efa naninenana. Tena vehivavy adalatsy. Aleo alaina mora ihany nefa so alefa any amin'ny bakoly ihany ny DVD iny ka horara. Allo? Saintia? Makanisa kely aty amin'ny baraoko inge ianao azafady e. Aninona hono? Ho avy e. Ary aleo asiana ny tiany aloha ny tanana fa mbola misy ambiny ty. Hosorako tsara. Zay. Ary aleo amin'izay zaho any. Afaka mandroso? Mahazo toerana dia ity olo ivaravarana eo azafady. Ay. Ka efa vita reny Saintia. Aleo atao hoe samy disontsika. Fantatro tsara moa fa manambady tsy azoko nefa dia zao. Inona rifetra? Raha dia ianao dia maninona kay manao santazy ohatran'io? Tsy afaka ny an-dahy mihitsy ianao ry Saintia.
misy tsy mazava mihitsy aho ary tsoriko eo aminao fa tsy nisy tsara kokoa reny rehetra nataontsika tamin'iny alina iny ary tsy tia hanala baraka anao zany satria tsy napoziko hoe milala ody ratsy ianao io. Milala ody inona koa anao sy Andriamanitra zany fa zao no lazaiko anao, aza ampidirina ao amin'izany ny vadiko. Fa inona nefa ny tena tianao hatongavana ary Saintia mba tovavy manana ny maizy azy ihany ianao nefa dia mirehefarehefa amin'ny tany ohatran'izany ve ny toe-tsainao? Tsy mila moral avy aminao ary fetra. Ny tiako hatongavana dia ny ho tianao. Raha miaraka tsika dia hodorako eo anatrehanao le filmantsika. Tsotra sady mora ange zany. Tena vehivavy adala mihitsy ity. Aleo rangahy ekena dia vita eo sady raha tsy mifanerasera aminy tia tsy izay nanaovana an'ilay DVD. Ka zao raha Saintia ekiko ary ny tianao dia aiza le DVD toro eto masoko eto. Ka mbola tsy tia amiko izao le izy. Olona ity ange no ilaiko na ny firesaka ao ary mbola tsy aleo za andeha hiasa aloha fa manaraka izany omeko amin'ity herinandro ity ianao eritreretana tsara na ity dia ilamina ny tokantranonao na ny mifanohatra amin'izany. Tena tsy mivahazovahazo mihitsy le Saintia. Adala marina rehefa ty raha azoko tsara zany dia tsy any amin'ilay DVD dia aiza nefa le le trano ny fe. Sarotra be ny ahafantarana ny toerana nasiany azy amin'io trano malalaka be io. Tena mafy ty ireo olona. Aloha eritreritra tsara aleoko rangahy mody mihitsy mahasorenana mahita an'ilay Saintia aza. Vehivavy tsy so dia atao ampiasana kosa nefany tena mila ovako zany lohako zany. Ndry ary to tsy mahatenitra tony. Aleo azavaiko tsara aminao ny antony ary tady diory fetra fa fitiavana daholo no anton'izao efa ela no ny tianao efa trany am-pianarana saingy tsy nitompo tety amiko mihitsy moa ny fijerinao dia ny tianao mangina tato am-poko ary mbola manana fanantenana. Fantatro daholo no mombanao ry fetra toy ny nandehananao nanohy fianarana tany ampita rehefa fakabaka niverenanao eny hatramin'ny nanambadianao any bakoly azy. Niniko mihitsy ry fetra ny dirako ny asa tao amin'ny orinasan-drasolo rainao noho ninona hoy ianao dia ny fitiavana ihany. Tia hitanao foana ry fetra. Fantatro tamin'izany fa herintaona sisa dia hiverina avy any an-dafy ianao dia napetrako ny fangatahana asa tamin'indrainao. Izy nandray ny dosiako tamin'izany ka tsy ampiray volana akory dia nahazo antso aho hoe hiasa ato dia teo no mitsiry tato an-tsaiko ny hanintona anao ry fetra. Tsapako anefa fa tao tsy miraika tamiko ihany ianao ka teo no napetsika any am-poko. Dia nampiasa ody. Tsy rarahako izay filazanao tsy ianao tokoa no mity nefa tsy tiana. Ka anjara ny fanambadiana Saintia fa tsy safidy raha antery Tsy rarahako izany ry fetra. Anjaranao ny sisa. Averiko indray ny teniko fa na tsika miaraka na ny tokantranonao ny rafa. Ho hitanao eo inona ry ty tena sendra an'izay vehivavy adala ty marina. Aleo mody sady ny herinandro ny me Saintia. Ny azahoako n'ilay DVD aloha izao no tokony ataoko tsy ho azoko mihitsy nefa iny raha tsy mifanerasera aminy. Efa taitra ianao ary maninona aho ianao ry fetra. Toa hitako lasalasa saina lava izany ianao tato ato sady tsy matelik-anina firy fa misy inona
Ka tsy misy inona ka, ny asa fotsiny no... Misy olana? Tsy misy eny e, olana kely re. Ka fantatry papa ve zany? Oka re zany ho andro bakoly asako ihany koa zany ka tsy misy idirany. Fa ahoana koa zany? Azafady ry bakoly aleo zany ho any. Efa vita nga ny sakafo fa andeha hiasa aloha Za ary vao teo nanokona ny sosoko. Janony ihany fa aloha hijery any amin'ny mamy. De tsy sakafo zany ianao? Ka maky ako. Masotoa ary? Tena vonjeko any an-tranony iny. Ary tsy nandalo tomotry papa sy mama akory. Nefa ny vao amin'ny anoro zao e. Fa manena ary vetry. Arovy ny vadiko ny Andriamanitra. Zay dia tonga. Aleo hivoaka eo. Ary iza kosa ny misioka vao maraina izany. Mpitondra ronono ve? Aleo etserena. Sady efa fotoana fisakafoanana sy fiomanana izao. Mandrosory malala. Manahoana elahy? Manahoana? Andao iarako manary fa efa hisakafo mihitsy any tonga ianao io. Eo aky miara-mihinana te masotoa. Aleo aloha tsy be fanontaniana. Fantatro tsara ny eo andohanao Saintia. Tsy matahotra izay hodina ho any ahy. Amiko tsara dolo ny sakafonao ary arahako tsara ny fihetsika ao. Tsy maintsy hitako izay DVD zay. Dia ahoana e? Tsara ve aky? Aleo fa hanao kafe vetivety indray aloha ry vetra dia tsy maintsy ho vadiko ary ho amandrakizay dore. Ay misy caméra de surveillance ty trano ty. Mazava. Aleo aloha zany tsy hanao fihetsika hafahafa. Ny tsy fantatro fotsiny dia hoe ny efitra rehetra ve sa ny ato amin'ny salon ihany. Vao maika mahabrisika ao aty izao ka. Tiany kafe ry malala. Tena vehivavy adala mihitsy ty. Dia mihevitra mantsy izy izao fa ny odiny mahatonga aty. Diso ianao Saintia. Tsy misy maherin'io Andriamanitra zany ary zany indray dia tsy azonao vira-viraina toy ireny intsony. Ary tsy dia be teny ange zany malalako izany. Tsara ve ho an'ny sakafo e? Ay, tena matsiro ary manitra sy mahery tsara raha ny kafe. Zany ve aky? Mandehana amin'izay aloha Saintia mi manafa sotara eo tsika. Marina tokoa zany fa efa amin'ny 7 ora sahady izao. Tena mandeha kosa ny ora izany. Za zany mbola teo eto anilanao foana nefany. Mbola ho be reny fiarahany. Aleo aloha any amin'ny WC. Aiza moa ny WC anareo? Aleo fa hoentiko any ary ianao e. Ary asa mihafahafa moa e. Miaraka ato izao ny dositra sy ny WC. Dia izaho no ampiasa ny dosy dia oksehanao Ianao koa sahala amin'ny hoe androany ihany ny andro iarahana. Sady efa taritsika e. Aleo manaraka indray aky. Aleo andeha hivoaka ato aingana fa tsy misy caméra aloha ato amin'ity dosy WC ty. Ary araka ny fitady tiako dia tsy le efitrano Saintia. Ary ny tohatra kely midy ty. Aleo miverina sotratra eto. Sady toy efa nahariva-ravarana voa teo. Soa ihany aloha fa tsy nijery taty. Iny fa lasa any amin'ny efitrano ihany. Aleo mody miditra ao hijerevako azy raha misy caméra koa anatin'ny efitrano ato. Saintia, tarangetsika fa aiza ianao e? Ato re midira fa efa ho vita.
Sa tsy tiany lamy mahitana ianao tiako ohatran'ny zazakely angana re io eny fa misy kamerako eto. Raha azoko tsara nge zany dia misy kamera dolo ny efitra ato ny fijerena an'ireo sisa mitady aviko. Mandrasa lesa rifetra. Aleo fa andrasako any anaty fiara ianao eny ary mandehana koa any fa tsy misy any sorako an'ity ody ty. Ny volomasoko ny asiana ozy matama be. Zay manevy ery izy zany dia tsy fantatro mihitsy ve le vehivavy adaly ty fa hitako dolo le nataonao teo tena mpilala ody marina ianao. Maharikoriko na dia mijery anao aza. Saingy tsy maintsy ataoko ihany aloha izay azahoako an'le DVD sy amandriako anao aleo amin'izay midina so hitanao. Hoay ty ambany lavarangany ty koa misy kamerako ary mety tohatra miakatra mako amin'le trano kely hitako mihidy teo ty. Sady tovy le varavarana dia aiza ny lakile any io. Ohatray ty tamitiako le mpamosavy ty. Andao amin'izay ry malala. Ahoana kiny fijerindry ary malala? Tena mahafatifaty be aty zany. Andriamanitra azy isainy tianao tao mandresy fa ianao Andriamanitra mahery no momba sy miaro ahy. Tsy atahitranako ny ataony mifanohatra amin'izany ny fijeriko anao ry sainty ahy. Akoso volamena ianao na iravaka volamena hatrany atampindoka hatrany am-paladia aza ianao ry sainty ahy. Tsy atahitra mihitsy. Ny fanahy no mahaolona fa tsy mibika manentika. Ny fanalavitra be amin'ny bakolo vadiko raha ianao. Tsy misy ny tonga lafatra fa raha misy kosa ny voalohany dia bakolo ny faharoa. Ary tsy be teny angeny malalako izany oe tonga zato tsika rifetra. Apetraka eto aloha ry sainty fa mbola misy aliako kely vetivety. Andray kosy rehefa avy eo zany eny zay fa mahazo to. Aleo andeha hividy kamera gasy ataoko amin'ny bureau ny kala ratsy io. Ianao indray aloha rifetra dia tsy maintsy ho androany any ty dia efa mipetaka na rahako fotsiny fitsiny. Miditra lalina aloha tsy ataoko tsoe. Tonga sahady very malala. Malala nga mipetsaka any. Fa hono biasa angandry. Ie misy ihany fa ahoana lesy. Dia mahazo to ary. Aleo fa alakeo raha riva avy eo ateriko. Ka ahoana mety? Tena mety ka. Tena naikitra zany ny trondroko. Zay dia faly ery le kala daly ty. Dia mihevitra mantsy ianao fa nandaitra mikonodinao tena vehivavy mitapy. Ary aleo jerena le fanafoto teo. Ka izy teo ty eto ka. Aleo ampiana kely ny eto amin'ny volomaso. Zay tsy ahavototra tsony ianao rifetra malala. Tsy androko izay. Andeha aloha hijery ny kala daly iny. Ka ahoana vonona very malala? Afaka faifakadiny eo makanao eo? Oke akiry malala. Sotranao ary matama be manatitra kadô anao any amin'ny farany volana. Efa saika kivy ihany teo
amin'izay tonga dia andraso any ambany fa hanafatra andrakoto gardien fotsiny. Allo? Mba omeo kely aho hoe ny double clé an'ity bureau mademoiselle Saint-Aty rangarakoto azafady. Andraso vetivety fa misy zavatra laiky fotsiny ato dia entinao miverina any ity lakile ity. Andrasako eto iny fetra iny. Ary adiniko ve ilay fanafody fampatoriana? Ty eto ka. Aleo atao anaty saka. Mba ela koa izy izany ka. Fa tsy rarahako hoe ny fiarahana ny zava-dehibe. Eny. Sady tao mitsikitsiky ery izy izany. Tena babinao mihitsy ange ary fetra. Aleo atomboka amin'ny fihetsiketsehana mba tsy hamailo an'ity. Tena azafady eke. Sasa miandro tato ny malalako. Tsy maninona ka androko foana. Zany. Ka aiza ho nitondrako an'ity vady malalako ity. Izy tianao aty dia tiako avokoa. Na ny ndavaka raha. Eno ako. Dia miara-mianjera any izany sika roko. Lalina indray izany. Indray to tsy tao an-tsaiko. Ka ny fitiavako anao mihitsy ange ny lalina ary fetra. Tsy azo vazivaziana satria lalina ka sarotrongotana. Ary tsy azo refesina ny habehany. Tsy azo fefena ny heriny. Vehivavy mirediredy. Adala mihitsy ity. Orerako ianao Saint-Aty. Tsy hainao ilay fitenenana hoe aza miady ny anjaran'olona fa oreraka eo. Tonga kitsika ary Saint-Aty malala. Ary tena tsara be ato izany sady somary miataka kely an-drenivohitra. Tena mahafinaritra. Malala kosa ve ho etoka any amin'ny ratsy. Ataoko afa-po tsara indray androany. Izany? Ato misy ny sakafo ilaindry. Na hinambary indry na hitsakitsaky fotsiny na eny izay tiandry hohaniny. Fa ny aloha soupe spéciale no haniko. Dia inona re izany ny ahy? Maro isafidianana koa izy izany. Inona re ataovy salade de pâte ny ahy. Mba omeo kely zio aloha ry servera. Ny ataovy citron fa ary ny inona? Ataovy mitovy ary. Dia mahazo toa raha malalako. Ny anahy aloha tia ampy fa ny endry ampio. Aleo aloka. Tia ary mbola tsy lanitra fetrako. Ny tena marina ange ianao dia efa mahavoky ahy. Mahita anao dia efa... Za koa tia. Raha tsy izany ve dia ity dia efa ampy ako. Ary mandinga izany oro izany efa mivalo sady veranga. Eno Aleo amin'izay kimody. Dia aleo mitondra tsakitsaky antsika. Mbola lava mantsy ny alina. Marina izany ry malala. Inona kino misy eo amin'ireo ao? Sa mbola misy ambony ilay ohatran'ny lahibe le sotroko farany? Dia mbola misy iny ka. Za ange le sarifitra tsy mba manam-bahiny afa-tsy ianao. Za kosa. Hitako. Za mivedy marina. Tovavy mahafatifaty kely izao ve? Aza manao izay mahasoreny eo re ka marina nge izany. Tongotsika letsy. Tonga sady marina. Aleo za hivoaka mova vahady aloha. Zay atovy any anaty garage any lesy. Dia mandrosoa dia tonga soandray aloha. Androso tokoa moa izany. Aleo avoakako eto daholo reto tsakitsaky reto. Io koa no whisky. Aleo aloha samy maka kely. Ao. Tsinitsinina. Anao deux. Manofy anao raha Saint-Aty.
Alolo aho any vesekeraky. Ay, aza mihafahafa e. Sady za koa isolo akanjo maivamaivana aloha fa tena mafana be izy zany ko. Aleo anaovako an'ireny akanjo manify sady seksy ireny. Zay, ao tsara kosa izao e. Ny fanafody ny saika adiniko. Ao tsara. Rehefa tsy taitra amin'izao kosa ianao dia efa tsy hitako intsony ko. Ndre? Ary toa mbola tsy miverina. Aleo amin'izay asiako an'ity fampatoriana ity ny verany. Zay. Aleo amin'izay mody tsy taitra sady izay izy fa efa miala any. Malala. Ahoana tsia? Ao tsara ve? Iny e. Mbola misy angeny misy ki e. Ao mba hampio kely aloha ty verako ty ry Malala. Zay? Ampio koa ny andry io ka. Zay. Miasaingana ho ny fampatoriana io izy ilay mpivarotra. Ary 12 minitra raha ela indrindra. Miakatra sahataka izany misy ki izany fa nitaontsika atory amin'izay ry fetra. Eny tsia. Sady ohatry ny te atory zany aky ry Malala. Ndao atory. Resy tory sady ty sainy ty a. Ary aloha amin'izay bataina any am-pandrindra. Zay. Dia mba maivana koa zany raha vehivavy. Ary efa natao romantika be ny ato zany. Aiza moa zao le kamera. Ry anjorotra andry. Amin'ny firy zao? Amin'ny 7 ora sasany. Malalaka tsara ela zao ry fetra. Sofa efa hitakitako avokoa tatoka. Ty le varavarana miakatra any ambony. Ary tsy toa misy lavaka. Misy dikany io a. Aleo hoe tsy lovina amin'ity torsy ity fa toa maizimaizina na dia misy jiro aza. Io eny. Misy bouton kely. Aleo hoe potserina. Io fa mivoha varavarana. Fa kely ny ray iny a. Sary sikotra kaile izy ty fa eo avony le lavaka. Dia aiza raha ny jirona nazavany ato. Aleo ranga tsapatsapaina fa tsy maintsy manaraka ny sisiny. Ty kosa eto. Tena tsy nahadiso any eritreto fa ato mihitsy misy an'le sorsa. Metsika amin'izay lary fitra fa angadiny laty a. Ary voangany izy ty tato nanomboka tamin'ny fotoana nandehanany ray aman-dreny ny tany an-dafo zany a. Aleo iroso amin'izay fa eto na alalako an'izay nanaovany an'le DVD. Iny nataony tao anaty boky iny. Aleo hoe averina kely dia ho alehibebe azoko. Oe DVD, tena DVD marina. Misaotra anao ary Andriamanitra fa hitako ihany laty le DVD. Raha jerena tsara le boky. Dictionnaire miloko mena. Ary aloha vonana daholo reto averiko izay ireo ny konteran'ity. Zay. Aleo da tena rafaka pitsy ny fiandohany. Solo fa automatika ity e. So mantsy mbola tratra maraina eto ka voara eo. Aleo averiny itiana amin'izay dia piana ny jiro. Aleo jerena le DVD dia aleo aloha lalovana kely le kala Saint-Tia iny sao dia yes, mbola matoro maty. Miseho belo ianao fa sa mbola belony ianao Saint-Tia. Dia ianao no maizina no iarahanao fa ny akosa dia mazava. Ny ianao zavatra sady tsy miteny tsy misy dika ny anteranao. Fa ny akosa dia Andriamanitra mahery ny tany aman-danitra ny loko. Aleo amin'izay andeha any amin'ny salon. Ty eto le biblioteka.
iny falatsaka ho azy le DVD. Aleo aloha jereny etsy amin'ny lecteur etsy. Tena le izy ty e. Aleo raha nga tonga de botiako a. Zay. Aleo amin'izay miverina tsy amin'ny efitrano fandraisana. Ary aiza ho aiza tato moa zao no nametrahany an'le caméra kasy. Aleo mitsotra etsy am-pandrinitsy toy izao. Mifanandrify amin'ity zany satria manatrika le izy. Aleo riva azy ireo jerena. Ty eto ambadika ity vazy be ty misy caméra kasy. Ary mbola tsy nesoriny ange izany raha azoko tsara e. De mbola mitetika ny amandrika andray le kala sainy ty aty. Ary mbola feno izy zany a. Tsy mahajery zay atsony afa aleo formatena. Zay. Da avela eo amin'ny toerana eo ihany ty. Zay. Tena nandany fotoana be dehibe aho vao nahavita an'izay. Misaotra anao Andriamanitra. Ary fonako aminao amin'ny zavatra rehetra vitako. Tsy tahita akory de fo maraina sahady. Zay. Fa ny any am-piasana sisy. Io koa tsy maintsy vita amin'ity herinandro ity ny zavatra rehetra. Ary aloha amin'izay mody matoreto fa efa madivo maraina ny andro. Efa amin'ny 4 sasany maraina sahady. Aleo esoriko ny akanjoko fa efa atsiaro kala ratsy ty. Iny fa mihetsika. Mbola miverina natoron-dray. Na izahako ary ty to mitady ho reniko ako. Mavesatra be sa ny lohako izany. Ary tsy nisy tsaroko ny omaly. Ary fetra tena mbola matory a. Iny kosa ny kaifa nifoka. Fetra. Bonjour Ela. Bonjour tia. Mifiry zao. Ity tsy misy bisou akory ve. Azafady ary tia. Eo ary. Bisou be. Aleo aloha tohizana ihany ny komedy. Fa ho aiza sahady. Efa amin'ny nora sahady ka izao. Andeha hikaroka sakafo aloha fa tena mbola tonto be zany lohako izany. Vokatry le whisky dôly zany. Zany ve? Mazah koa azy zany tena mbola tsy eo mihitsy. Be loatra koa ny lehilaniko iny sady ny fizanonao kosa ny ahy. Marina ve zany? Fitiavako anao daholo ankizy zany. Tena marina ankizy zany fa tsy maninona ange zany. De mino tokoa le karadaly ty fa nisy an'izany a. Tsy andro ny sakafo maraina ke fa aleo any am-piasana miona. Aleo tonga de andeha sady solo akanjo aloha. Ka tokony asiana akanjonao koa ato. Sa ahoana kiry malala? Dala. Eny e, fa aoriana zany. Zay fa lasa aloha sainty a. Bisou ary. Ao ary. De rehefa avy eo zany a. Zay. Rehefa mifongy bakolo zany e. Manahoana kiny vadiko a? Fetra. Vita ny natao? Vita ke. Fa inona aloha sakafo maraina nataonao e? Soso ihany lesy a. Fa ny laoka ny novokena ny endasina. Tianao? Tiako daholo izay nataonao ry vadiko a. Aleo aloha andeha hanodosy kely aloha e. Eny ary mbola andeha asa nga ela? Izaho kosa tia. Tsy ho antsony fa rapitro indray makany. Aleo akaina kely eto amin'ny eto kia. Ary aloha andeha fasako SMS kala ratsy iny. Nefa aloha atsona amin'ny telefonina mihitsy sao mampisolana indray ny SMS alefako any. Olona misy rivotra iny. Allo? Saintia?
Tsy misy nininona kiry malala fa tena vizaka be aka tsy akatra mihitsy a. Zay ho afa raha-pitso. Zay dia mahazo to. Mahazo toerana amin'izay kia. Mamery ange izy zany. Zany? Fa ihany ho amin'ny varogasy. Sady mahaiko iny ange le mpahandro. Zany Ary falifaly ery izany vadika izany Lamina ihany nga ny asa nampivadika ny loha teo. Teny efa milamina kia. Andriamanitra nisaorana. Marina izany kia. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery ihany no afaka mamany olana kia. Izy le mahery. Na tsikaritra mantsy rifetra fa tena malomalo kendrika ianao tatoato. Teny fa afaka mangina ho anao no nataoko ary matoky an'Andriamanitra rifetra. Hitako ny verina zao le endrika ho fiaintsika ery. Misaotra kiry vady malalako. Tena tiako loatra angenareo vady aman-janako reto tiako ianao ry bakoly vady sady soko mandrakizay izay nananako an'izy menata. Sambata manana vady endry sady tsara tarehy amam-bika. Marina kia fa hoe vady namboarina ny antsika roa fa ny fahatsoranao sy ny fahamontinanao no tena nampitombo ny fitiavako anao. Tsy anisan'ny roa ny tovavy jefijefy na jejojejorony ianao. Tena ny fanandrify tamin'ny safidiko sy ny fanindrika anao ka moramora tamiko ny... Raha azoko tsara zany dia tsy tia mihitsy ianao tamin'ireny. Izaho kosa kia. Ny fitiavana ny akia ka misokajy maromaro ary samy manam-pitiavana daholo ny olona rehetra. Nahafinaritra ianao tamin'ny voalohany ionantsika ireny. Hita taratra tamin'ny fitafiana ireny ny toetrandry. Ary izany angeny tsy nisalasalako ny nanambady anao ry bakoly. Ny faneraserako tamin'ny ry talohan'ny mariazitsika no nahababo tanteraka. Vitsy ny tovavy toa anao ry bakoly no mitondra ny fahadiovana teny ambony alitara. Zaho koa tena tianao rifetra. Ka inona moa zany fa tafarainy ty sy malina ary malala. Andeha ho any amin'ny papakely aloha ry bakoly. Ndao ary. Ary inona ny laoka mba tianao ataoko androany atoandro? Aza mahandro ry. Horesahako mama ny andry azy menata dia hivoaka ny velany any tsika roa. Hay. Ary asaiko apetra ny sakafon'izy menata. Tena mety izany ka. Dia miomany ry fa rehefa avy makaina kely dia mandeha tsika alohan'ny midi. Zay faire belle pour moi. Ok mon amour. Andeha ho any amin'ny papa sy mama aloha kia. Zay. Aiza nareo sa mbola mandroso rifetra mandroso alifalifaly maraina ane se zany to malomalo keniko zany manose tatoato zay ka. Marina zany ry papa. Mandalo ihany nge zany rehetra zany ay mo ary mbola resahako aminao zany amin'ny herinandro ambony ary mba aiza aloha mamy. Any an-dakozia any anga misy teoko. Tia fangatsy asa ny to mbola tsy niomana. Manahoana aloha salama tsara ka. Fa ono aloha izy mivady manana fandaharam-potoana manokana anganareo androany. Indrainao ve moa tsy ho any am-piasana fa za eto ihaniko. Fa ahoana rifetra? Tsy zany rery mama fa mba miangavy anao mba hiandry kely an'izy ta fa misy dia ao alehanay mivady zany mety zany se kolokoloy tsara ny fiainam-pianakaviany. Marina zany anaka. Raha momba azy tandray fafinaretana ho azy andry rifetra fa amin'ny firy loha nareo zany no andeha? Any amin'ny 12 taondro any ry mama. Ay. Milamina zany ny amin'iny. Milamina ka. Fa zao ry papa. Tsy asa aloha any fa mba mivily kely eo amin'ilay assistante dia ilazao an'izay sady so misy asa maika eo dia mitsatoka fotsiny eo. Zay dia mahazo to azafady indrindra fa manirako olon-dehibe sy maninona eny seha dia mahazo to daholo ary. Ianao koa rasolo ka za koa ndro mama andeha amin'izay fa ateriko ihany izy menata alohan'ny andehananay. Eny ray rifetra.
bakolo malalako aizy izy mila daty eo ataony hevitra re zay e sady tonga teo omeko sakafo ny rina amin'izay tsy hanahirana ny mama sady mety hiverina tory izy fa ny fomaraina loatra fa ahoana ky ataovy ary aloha izay ataonao e andeha hitsotra kely aho zany sady tia andreny feonao koa re ahy ay ve efa naterinao nga izy ta reo ny akanjonao misaotra kia ary mahafatifaty inge zany vadiko zany tena manendrika be anao mihitsy ny akanjo iny marina raha tsy mahasaro-piaro mihitsy ka maty hijery fonako eo aloha asiako biso mamy be aloha dia mamy tokoa nge izy zany miomana amin'izay ary eny rery mpanjaka vavy ny foko a ny masoandro maty no mampalahelo androany inona moa leran'le vazaha milay be iny je t'aime à l'infini mety fe zany zany tonga ty tsikary bakolo malalako tadidinao ve ty toerany ty ay tsaroko tsara ty toerany ty ka toerana antondranao atamin'ny fotoanantsika voalohany toerana mahafinaritra sady be voninkazo isan-karazany ary ay misy voankazo maniry kory ka andao aloha any amin'ny toerana isakafoanany avy eo tsika mitsidika ny tanàna mahazo toerana anao fa izahay resaka amin'ny tompona andraiky ny toerana nano aniny aloha iandra mivetraka zay ange dia tonga ka inona ny safidy indry tsy mbola misy niandry anao fa te hiala mahazatra nefa sao dia sendra sakafo hafahafa eo ka aleo ary atoroko hevitra amin'izay tsara sy fantatro ty indrindry ay reto tia aleo tao samy hafa ny atsika roa reto risia dia mba andefa jus naturel aloha zay ataovy corosol citron aza atao glacé be loatra malaky be kosa ny service ato zay sady dia tonga ny komandy oay fa ahoana be dia be le izy zany reo verivetra ho lany ataovy akia ao mahazo toa raha malalako enao koa ry vady malalako ka ahoana tena matsiro zany sofa nampiarahanao tamin'ny jus de citron satria betsaka fruit de mer be izany sakafo izany ary ty tao karazana hena ataovy akia ty ary toa mbola misy tamindray iny salade de pâte tena ho voko be marina sady matsiro be daholo reto izy ko dia aleo farana antsika amin'ny salade de fruit sa inona ny tianao aleo asiana yaourta ihany ka ka afa-po tsara ny vady malalako misaotra an'Andriamanitra fa voky amen ary toa variana be la variana mijery ny vadiko jereo tsara ary andao amin'izay ary hijery tanàny andao ary avy eo misy surprise meko anao aleo aloha andehandeha rehetra ho tantanako ny vadiko tena mahafinaritra ky ty toerany tika
ohatra miparika kely ahitana karazany zava-maniry, voankazo ary misy biby fiomby koa. Tena voakarakara ny tompony. Sy pasy tena hafa kely araka ny anarany. Ary ohatran'ny tsy hitako hoe nisy an'izao taty tamintsika taty ireny ka voanitarindry zareo ty ka tsy voaheritaona izay raha misy. Hariva sahady aty ny andro. Fa mbola tamana nga ho no malalako Tamana? Aiza koa tsy misy mahatamana afa-tsy ny tokantranoko aty ry vadiko Fialamboliny ety. Tena marina tsy izany vehivavy endry mihitsy ianao ty. Isaorako Andriamanitra nanome anao. Andao amin'izay ary ho any amin'ilay surprise. Tsy mandrosoza ny vadiko izany. Fetra ary mandrosory vady malalako tsy nampoisiko. Hoay, toa feno vonindrozony potehana ny lalana treny am-pandriana. Amin'izay indray misary fo ary manodidina feno labsy miloko isan-karazany mirehatra. Motsy toy ireny amin'ny sary mihetsika ireny. Toy ny tsy ety ambony tany efa feno loatra ary fetra ny fahasambarako tiako ny vadiko sady tiako ianao ry bakoly ry vady malalako. Raha mevaso bakoly indrina eto anatrehan'Andriamanitra no anavozako ny eny izay nikeko teo anatrehany ihany koa. Efa ho 5 taona zao fa mbola tianao sa rasolo ary fetra vadinao ary ho vadinao mandrakizay. Tsoroako ianao marika izany. Fetra etsofihiniko ny vadiko. Raha ny masom-pifaliana kiny fa asa tao mataitra anao Sara meva sobakoly ny rina vadinao kokery rasolo ary fetra vadiko dia tsy vadika aminao fa ho tianao mandrapatapitry ny fofonaiko. Etso omeko mpamamy ianao. Ary iny ireny finosany ireny? Ty ve? Ia. Gato akity sady ny vadiko moa ty gato be misy sokola koa nge io Andray, misaotra kia. Efa mifiraka izao? Oay, amin'ny 7 alina. Tsy ho adinoiko mandrakizay izao fotoana izao Tsy ho adinotsika hoe. Marina izany. Ary maraina sady ankizy izany efa amin'ny enin'ora. Ary bakoly ary efa mifo. Manahoana ny malalako? Salama tsara kea. Inona ny sakafo nataondreo ty fa andeha asa mantsy io? Sardine sy vary sosono ao. Mandeha anary miomane. Sady efa napetraka compose izao ny akanjonao? Tamy ao aky rehefa aveo fa aloha ivilika eo amin'ny papa. Sady jeren'izy menata. Aiza ry papa sy mama? Ao ihany ve? Efa taitinareo izany sa manahoana ry manahoana ry fetra? Nafinaritra ve ny dinalehan'ireo roa aloha Tena lafatra ka. Tsara izany ka. Izy da koa tsy tena nahirana loatra fa efa zatra anay mivady koa reo. Tsara kosa izany. Jereo sengy, jereo fa mbola tsy mananetreritry ny ody akory zareo. Iny rina vao taitra teo fa isolofo no avy ny sangisangy tamin'ireny niseho teoko. Fa hono aloha papa nga hiasa sa tsy? To mbola tsy miomana akory. Andeha fa somary taratara kely ry mbola milalao zafy kely Fa hono aloha nanahoana aloha ny tany ampiasana tany? Biasa ve ao sa? Ohatra misy dossier mila siny ihany eo amin'ilay assistante ao andalo any raha izany. Zay fa lasa fa eo anao raha mbola ilalao zafy kely
velotsioka nge zany malalako izany ka mahafinaritra ky ny fiainana. Dia tsy misy biso akory ve aky. Manahoana aloha sainty ahy. Ay izany dosie asiana sony izany. Ary toa tsy nivaliana ho akory ho any teniko e. Aleo akan'ilay taratasy aloha dia atao ohatra ny fanao ihany ilay fanafody. Ty ary ilay taratasy rifetra. Misaotra. Ary mandehana toy izy ny asanao fa atery koa rehefa vita ny sony. Fazafady kely hoe. Ahoana? Mba mila an'ilay DVD amin'izay ry sainty ahy. Efa tanterako angeny tianao atao ka mba anjaranao amin'izay zao no manatanteraka ny teninao. Ay ve. Ka ny an-trano aky ilay izy a. Fa nadikanao firy ilay izy? Roa. Dia any an-trano daholo ve? Ndray ihany no any fa ndray aty ka. Ka omeo ara ilay any dia ilay iray. Rehefa makany an-trano ala. Tsy maninona. Eto no mifarana ny kilalao ratsinao ry tovavy mpamosavy ty a. Ty ihany aloha no meko anao fa ilay original mbola ho atikako raha riva so ianao mivadika amiko eo. Ty ilay izy rifetra. Zao no mety amin'ity potehana. Nefa aleo aloha jereko so tsy izy akory. Fa tsy matoky avy ianao e. Matoky? Fa inoko moa ianao? Na miara-miasa aminao za toa hanahirana. Toa vehivavy avandoza. Jereo ary. Mbola ho jereko ty fa mandeha any ianao miasa e. Dia rehefa avy eo zany a. Zay fa ateriko any ty dossier ty. Fa ilaina loviana moa izy ty. Rapitso. Okey ary. Sao no mety amin'ity. Ary aleo ay moa tsy afaka maka an'ilay caméra ombro ny kala-mpamosavy iny raha tsy raha toandro. Aleo fitaina ny sonian'ity dossier ty dia aterina amin'izay. Alefa mody io ahafahako maka an'ilay caméra. Entrée. Ay ve lahy. Tiako ilay dossier dia afaka mandeha amin'izay rehefa za mbola isalehako rehefa avy mirava. Dia zay fa raha riva ky miresaka. Eny ary masotoa ela. Tsy mivaliany akory a. Lasa ve iny izay. Ary aloha voaiko amin'izay eo amin'ny brown eo akako an'ilay caméra kasina apetrako. Zay azo ty. Andeha ody aloha dia ajanoko ato amin'ny brown ato aloha ty fa rehefa atolaka andro mijery azy tsara. Naniko taraky mihitsy vao miverina mba tsy hitany kala sainty ahy iny. Aleo jerena amin'izay ty. Nanomboka tamin'ny herinandro iny dia tsy dia misy zavatra misongadina aloha. Hoe averina kely. Ary toa misy zavatra nasisika. Aleo aloha alehibiazina tsara. Misy zavatra nasisika eo ambadika ilay sary miantona. Ary be misy tery mihitsy ity kala ratsy ity. Orlanitro. Jereo ty izy manao ranomanitra. Ka
Ka manitra izany io e. Zao izany ny ataony tiato. Tena mpamosavy mihitsy. Tena tsy azo jereny ety ivelany tokoa ny olona ka. Iza moa mana-po hoe vehivavy manam-pahaizana sy mba manana ny maha-izy azy amin'ny lafim-piainana no mahavita ohatran'izao. Tena manana toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany mihitsy. Ary nasiny amin'ilay zavatra tao anaty tavoahangy ilay kafe. Kafe hoentina dia amiko. Tena izay mihitsy izany na voa tamin'iny. Soa ela fa nalahady tonga saina ry fetra. Aleo aloha apetraka ato ambany ato reto. Manosoa e. Aleo kala-mpamosavy ty. Aleo mitombo tsara so anao foana eto. Miala tsiny lesy fa manelingelina ny lahy. Mahatsiravina amina mijery an'ity aza. Afaka tsy asakadiny anie ilay tsy dia efa ho hariva ny andro ka ahoana ny fandaram-potoana antsika? Fandaram-potoana ahoana? Lakoa fangadiny landraika. Efa nanositra an'ireo ody ireo izany zao ty. Dia volo vavy. Raha mbola Andriamanitra koa miaraka amiko dia tsy handay tamiko izany e. Aleo azo ny famaliana. Ka tsy izany ankery sainty hafa. Misy alehanay sy papa ka tsy afaka miaraka tsika androany e. Ahoana izany ka? Aleo fa hanomana programa e. Dia ho lazaka eo aminao ihany rapitra. Ay, tsy hoe la. Izany akia. Enao koa efa hoe tsy ho ela mihitsy ho aho. Aza matahotra fa tsy ela be izany e. Izany mahazo mandeha amin'izay fa izaho hiaraka amin'ny papa. Eny ary baibay ny malalako. Ny voako ianao ry satana. Veloma ary. Dia manofisa mamy dia mampamangy any amin'ny papa sy maman any. Vehivavy mitonantonana. Tsy mivaliany akory amarina. Reko moa ny be eritreritra eoko. Tsy makaiza tsony fivahay irery. Rehefa mifankatia izay dia mikorotana ho azy ny tokantranony ary ny ray aman-dreny no manaiko azy. Misaotra anao ihany ary madama be efa ho tonga mitanjona iriko aty. Arotry ny hafahafa ngeza izany e. Kalma fotsiny aloha. Andeha hamonjy fodiana aloha sady mino koa fa tsy ho ela indray dia eo ny zazy fetra malala. Aiza moa izany izao le sary? Ty eto. Aleo aloha jerena ny ato an-damosiny. Dia aiza? Ay azo esoriny ity kay. Tena fety izany raha vehivavy na tsofiny niaraka amin'ilay sary le DVD. Dia DVD inona nefa ity e? Ny fijerena azy no manome valiny. Mino fa reny tavangy reny aloha tsy apetrany ato fa any anaty poketrany any e. Dia ny voakalina nefa rany iny. Aleo manapa-kevitra aingana fa mety hanimba zavatra maro mifampokasoana maharitra amin'ika. Dia hody amin'izay ary efa lasa ve izay papa? Aleo aloha jerenao amin'ny braony eo fa mbola tazako teo mantsy ny fiarany. Entrée. Ay vitsivitsy ay mbola atao kosa e. Ka niandry an'ilay antso teo se no nahataraka ahoana efa milamina fa andao amin'izay sa atao mbola namonjy nipetraka indray ary tisy. Ka tsy izany fa mbola misy resaka kely tiako atao aminao e. Ka tsy any an-trano ve se no malalaka sa? Ka tsy tiako resahana ny an-trano ry papa. Resa-dela mantsy izy ity. Resa-dela? Mbola tsy nahita ny se ohatr'izao mihitsy ary fetra. Ka ahoana ry e? Tena tsy hitako izay hanomboana azy. Ory fetra. Fa momba ny inona nefa izany? Ka momba ny sainty assistante ry papa. Tsoro ny resaka se. Miaraka nareo? Efa nahare sisy ny resaka ny ary se.
Ary nisy fotoana nahita conseil lasalasa saina lava zany. Enganika mba ho diso ny eritreritro e. Tsy ho be resaka ary papa fa avy de alefako ty a. Inindry fetra ary to eny caméra kasety koa ty. Tsy misy mazava amiko mihitsy izay tiany sy atao ka. Aleo jerentsika izay voarakitra ato de amin'izay ianao mametraka fanontaniana raha misy tsy mazava aminao. Eny ariko. Fandray ty. Mademoiselle Cynthia, ary iny ny tia ataondry fetra. Fa efa afriny izay no nametrahany sy an'io caméra cachée io tao ambroany arika. Tamin'iny herinandro iny e. De inona nahatonga ny sy nametraka an'iny caméra cachée iny tao ka? Ny zavatra nahazo ary papa no nahatonga ametraka an'ity caméra cachée ty e. Nataony ahy ihany koa no nataoko azy koa. Ka izany anie no mahagaga e. Ary to manositra ranomanitra. Ranomanitra tokoa. Jero tsara ny manaraka e. Aleo fa ataoko miadana tsara. Mandaraka kafe izy io zao. Tray. Tena sinen'le ranomanitra ko. Eno a? Tsy nosotrony anefa io fa nety nivoaka aty amiko ostoko. Fa ahoana aza maika ianao fa mbola mitoy e. Jereo tsara daholo izay ataony. Tray marina. Ary to manala an'le sary amin'ny rindrina de ataon'iny. Indry to ny sorony le sary ary inona tsofiny eo iny e. Ary to DVD misy inona koa no afenina any. Voajery zay ty ka inona ny tiany papa ho azavaiko. Sa efa azonao ihany? Tsy te handiso na namarina zay eritreretiko azy fa mba hazavao amiko aingina sy misy kokory fetra. Misaotra anao ry papa. De zao koa ka ianao tsara re. Mpamosavy ry papa ikala sy an'ity io. Ahoana? Zany e. Manamarina zany ireo fetsiny tamin'le caméra cachée nijerentsika mianaka teo iny. Ary tsiza no namosaviny fa za. Tena loza. Hitanao tsara ry papa le ody nataony tamin'le kafe izay natery noir eny. Eno a? Zay vao mino fa efimbetsaka. Fa saingy ny 3 andro iny ihany no voarakitra. Hatramin'ny nametrahako an'le caméra cachée. Ka zay eny tsy mazava amiko e. Ahoana nahalala an'se fa mpamosavy izy ka? Tsotra ary papa. Nandaitra tampoka ny ody fity izay nataony. Nahagaga nefa nahatonga saina vetivety. Ary mbola isaorako an'Andriamanitra zany. Aleo fa ho tantarako anao ny zava-misy. Zay no izy ry papa. Ka io le DVD nafin'ny tao ambadika le sary. Ary ny caméra cachée izay namandriana ihany no nahazoko hevitra mba hamandrika azy ihany koa. Tena lalina se zany a. De tsy misy tandroka mihitsy ny ratsy a. Tovavy mba manana ny maizy azy toy ireny ve se de manambany saina ohatran'izany a. Ary raha azoko tsara anie zany se de mety efa fanaony zany. Zay aloha tsy fantatro a. Fa ny mbola tsy fantatro de fa ely izy no nahafantatra. Zany e? Zany hoe ny zokony vavy aloha no fantatro. Tamin'izany hono izy nefa nitia fa za nefa tsy nahatsikaritra an'izany mihitsy. Ary efa voaomany daholo reny ry papa. Ary fantany daholo koa izay momba rehetra. Fantany hoe tany an-dafy nanambady sy ny sisy e. Fetra. De tena ny fitiavany an'se zany anie nahatonga azy hanao an'ireny. Ny tena nahasorena ary papa de nanaovany chantage amin'ny teniny hoe raha tsy miaraka aminy de ampisehoany amin'ny bakoly le DVD. Ohatray marina. Zany e. Tena lozy ty de ahoana zany fetra. Tena vehivavy mahavandosaka. Tena dala mihitsy ny an'se. Aza taitra ianao efa milamina amin'izany e. Efa nataoko izay namafana amin'ny pirofo rehetra. Tamin'ny fomba ahoana ry zay ty a? Ka zao ary. Rehefa fantatro fa tsy mivazivazy saingy tia fa tena voninahana tanteraka ny fanindriny. De tsy niseho tezitra fa ny tsindriko ny foko tsy hisy loatra.
narahako tamin'ny lalao an izy ry papa. Netiko ny sakafo avy eo nataoko sy iverenana tany an-trano mba hakako n'le DVD. De raha azoko tsara de niverina niaraka tamin'indray zany sanatry avokoa sa ry papa. Ny vita azy efa naharikoriko tsy maintsy nanakipy masoko aloha mody nanamby tamby. Eny nanafisafy mba tsy hamahana azy. Tena maherisaina ihany seka. Ny fitiavako ny vady aman-janako no mibahana taondohako nge tamin'izany. Eny de toy izy hoe nanakana ny sia sy adaladala miseka. Ka asa raha tadidinao ry papa za le niteny taminao hoe hiasanila. Ka tsy vao tamin'ny herinandro lasa ve iny fetra? Tamin'iny tokoa. Tany amin'ny kala-mpamosavy iny nidiko tany amin'ny restaurant izy de avy eo zay niara-nody tany aminy. Efa voamako meloa fanafody ampatoriana azy. Ohatran'le amin'ny film reny zany ataony se zany to hitako eto nytoy any ka efa atenda kosa naiko papa. Ny fiainako mihitsy ny tadiaviny opotehana izaniko. Ka ianao tsara raha fa toizako ny tantara. Vao tonga tany an-tranony zay de mody nangataka an'le whisky lasa tany amin'ny dozy tany izy. Avy eo de noararotiko nandrarahana an'le fanafody fampatoriana. Niverina vany ny anao vavy efa molerina anao androny akanjo mandry seksy rony. No diako mena tem-pitiavana sady nitolorako an'le whisky zay efa nisy fampatoriana. Teo amin'ny 10-20 minitra teo raha ela indrindra de remoka ny anao mba ataiky moramora teny am-pandriana de navelako teo fa nandeha nitetin'ny tranony amin'izay vilany le trano ary misy caméra de surveillance. Fantatro papa tsara fa taletako momba ny sécurité sy ny manodidina azy. Eny zany ny ainy tsara aloha zany. De moramora tamiko ny namafa an'izay voarakitra atao sy namerina azy tamin'ny daty tokony iverenany. Le caméra kasety ao anefitra fatoriany koa mbola tavela tao amin'le toerana nisy azy. Ka moramora koa ny namono izay mbola voarakitra tao. Nalalaka tamiko ny alina ny source an'le caméra de surveillance tany ambony rihana voajeriko tao avokoa izay tokony ho fantatra. Hitako tao ny nametrahany an'le DVD. Samy efa mifafako avokoa ary nipotehako tsy misy niraisina tsony ngely izy. Tena fetseko. Tsy tiako hisy ahita na ianao aza ry papa. Vita ny zavadrehetra. Reto DVD nampisehoko anao reto anefa noporofo tsy azo mady mizely sainy tia ialana fa mpamosavy izy. Tena loza ry fetra. Raha mbola mijanona io papa de tsy maintsy hisy zavatra ataony satria tsy maintsy ho kivo sy ho diso fanantenana izy de hanapatra ny adalany ao. Ka zany no ilako fanampiana avy aminao Tena rahaty ry fetra. Ka na izako aza tsy anaiky ny asany atsonika. Tsy mila olona ohatran'izany asia. Olona mahavandosako. Ka zao andro amin'ny mantsika ratsy no nanantena fa hoe hiaraka amiko indray de nilazako fa hiaraka aminao de tsy maninona izy fa nampitondra veloma ho anao sy mama fotsiny. Elo fa raha pitsy ny fotoana alomeko azy nefa tsy te hifanatry tava amin'ntsony aho ka aleo anao ny sisy. Apetrako ato ty porofo ty de homora aminao mandray azy. De zay no izy ry papa. De Andriamanitra ny sohana ry fetra. Tadidio fa tsy misy lehibe no Andriamanitra na mahery no Andriamanitra. Ny zavatra tsy fantatry se de zao tsy karitro ny fivanse teo aloha teo. Marina aloha zany. Tsapanay sy ny mamany se fa tojo olany se nentinay mivady amam-bavaka isanandro se ry fetra. Tadidio fa tsy mahavanina noviana ny ratsy raha mitoky amin'Andriamanitra se. Fitsapana se reny tadidio koa fa ny zavatra rehetra mitranga de misy antony daholo. Marina zany ry papa. Ritsoriko aminao ngefa somary nanadiny mivavaka teo aloha teo ka saika lavo. Tandremo eny ka izay zany iseny lohan'ny ankonany seka de midiko amin'izy tompoandriamanitra. Andao amin'izay efa mandroso alina eny andro fetra. Misaotra ry papa. Ohatray efa alina tokoa izy zany.
alahelo amin'ny fetra zany. Fa maninona ary azany? Trany tsy mety mahita tory. Aiza moa ireo fanafodiny meno matamabe teo e? Mohatra anaty poketrako avokoa izy rehetrako. Aleo aloha avokako e. Ary tena mafana be ny iza zany. Fa mba hafiry moa izao. Efa misasaka ny alina. Ohatrany tena te hivoaka ny ivelany ankiza zany. Tena ohatrany mitady vokalina. Izy zany? Cynthia! Izy zany e? Voatao rehetra, andao ilalao e. Fa ahoana? Ary toto tsy tanako tsony ny tongotra. Ohatrany reraka be zaho zany. Tadidiko. Tena lasa ny vokalina. Tsara rahako rangafa rehefa azoko fotsiny mifetra dia ampy asay aho. Androany zany ny fotoana irahanay. Tô tsy ho androko ery izy zany a. Zany azoazoko ery ny aiko. Mba teo mantsy ianao ry fetra. Tsy ho ela dia efa ho ahy ianao. Tsy maintsy ho ahy ianao e. Adala aminao ary fetra. Tsy misy ahasaraka tsy ahitanao zany mihitsy. Tiako ianao e. Tiako ianao a. Ndre, maninona ary azany? Ohatrany tsy tompony tenako zany. Aloloha andeha hiomana amin'izay ahy. Ohatrany misy mampatahotra zany. Nefa nge dia ato an-tranoko ihany ahy. Andeha ka. Aleo any an-dalana no misakafo fa tsy afaka niomana tsara akory nefa iona amin'ilay malala. Tonga alobe ato ampiasana zany. Moa efa nisoroko tato anaty poketra le ody. Tena any an-trano reny marina. Aleo miditra e. Tsy mbola misy mpiasa tonga koa ato. Vao ny satany iray be izao. Andeha hoetsy amin'ilay gargoty etsy ampita etsy aloha izaho hisakafo ka. Sady tazany ity ny fiaran'ilay malalako raha vao tonga eo. Mba hanaovy ronono sy petit pain azafady. Dia aleo mipetraka manatrika ny varavarana. Zay. Hitako tsara izay miditra sy mivoaka eto. Ary aiza ihany ianao ry fetra malalako a. Efa kady ny sisa dia hiditra. Aleo mandeha amin'izay ka. Dia aleo amboarina tsara ny volo. Mety tsara izao bosiko izao ka. Nindro kely fotsiny izao dia ilay fanafody no adiniko any an-trano. Matoky ny matamabe ahy. Efa be izay vitan'izay ka. Sady efa tia ahy fetra. Ary ianao divorce izy. Pindrana fotsiny riry bakoly a. Iverina aty amin'ilay tena tompony izy. Maty ara misy mariza ny fimezako izany marina. Dia ho afa-baraky eto. Fa inona koa ary ty mahazo ahy e. Kalma tsara aloha fa iona amin'ilay olon-tiana. Ary ny momba an'ireo ray aman-dreny indray manaiko azy rehefa sady ny fiaran'ny dadany mihitsy ny miditra ao am-piasana iny e. Aleo hiditra ny am-piasana fa efa ora fidirana izao.
miditra ny barao any sainy tia. Andraso tsoka vetrany. Allô? Miarabanao Andriamatoa PDG? Tonga avy aty amin'ny braoka ianao zao e. Eny tompoko, andamina kely an'reto dia... Eny e, fitao izay ataonao kanefa aza atao ela fa miandry anao ary madomizelina, sady mbola isy ataoko avy eo. Eny tompoko. Enditra be PDG ary eza ihany fetra. Kalma aloha retsy le fanafondriko moa ty adino anatrano nefa tokony manositra ny lehibe manaiko vao makaniko. Fa maninona koa ary azany? Toa matahotra ny papa zany. Ai, PDG mantsy. Nefa nge dia ho papako atsoatsy. Andeha amin'izay aloha zaho any sao dia miandry eo ilay ora fozako. Mandrosoa dia mazoto ena Ie, misaotra tompoko. Tsy ho lava resaka aminao ary madomizely sy any tia fa tsoroko ny antony ny antsoko anao. Eny tompoko, miaino anao Ny tena marina dia na andiso fanantenana tahateraka ianao. Fa ahoana tompoko? Nisy tsy nety anga ny asako. Aza tapahanao ny teniko azafady. Azafady re tompoko, tohizo ary ny teninao e. Aleo vita ny teniko avy eo omeko fitenenana ihany ianao ry madomizely sy any tia satria fantatrao tsara angamba fa tsy fahalalam-pombo zany olona nianatra ianao ary nandresy lahatrany dosianao na tonga handray anao ny asa tato. Saingy ino ny tiana ataonao e. Aleo azavaiko tsara aloha. Raha ny asanao aloha ry madomizely sy any tia dia mbola tsy misy nonkianiko satria nahafa-po ihany. Fa ny toetra anao no tsy mety amiko. Ko satria za ihany nandray anao dia indro za ihany koa no manolotra anao an'reto atorataratasy reto izay fanesoroana anao ry madomizely sy any tia. Fa ahoana ahoana e? Tsy nampoisy koa hoe androkany no ietsonao ako. Fa aizy fetra? Fetra? Fa mpifaninona moa ianao sy fetra no to tsy misy fanajana azy akory ianao ka? Azafady re tompoko. Lasalasa ny vavako. Fa aiza kay Monsieur Fetra? Monsieur Fetra? Ataonao inona izy? Tsaroa fa mbola eo ambany fahefako ane izy. Ka raha tsy mahadiso ianao nge nilaza fa nahafa-po anareo ny asako ka inona ary ny antony hanesoranareo amin'ny asako raha izany? Ho tonga eo ihany sika fa nitoro-hevitra ataoko aminao dia izao maneke mora ny adosona nataonao mba tsy hahafa-baraka anao ry madomizely sy any tia. Tena tsy azoko. Dia sanatria ve ka nolazain'ny Fetra ny papa ny fanaovako saomitazy azy? Dia ahita vehivavy ianao ry Fetra. Okorotaniko ambony ambany ny fiainanao. Ianareo menakavy mihitsy. Tena tsy fantatrao ve sa hodinao tsy fantatra e? Ka ny asako nge mahafa-po ianao ka zay nge tsy azoko amin'ny antony hoe hanesorana e. Dia manizingizina mihitsy zay ianao ry madomizely sy any tia fa tsy misy adosonao Inary ny tiany tia atongavana. Manontany anao any ary madomizely sy any tia e satria ka tsy misy adosoko ka. Fa fahadalana? Ka tsy fantatra nge izay tianao atongavana e. Tsy andany andro aminao eto ary madomizely sy any tia. Mareta kely fotsiny. Zao, jereo kely ty rakitsary ty azafady. Jereo e. Matya, dia sanatria ve? Dia mangataka fanazavana aminao ary madomizely sy any tia. Tena afa-baraka marina. Tsy hitako izay hazavaina amin'ireny. Fa nga moa tsy azo atao ny manao ranomanitra ato am-piasana. Ranomanitra? Eny e, azo atao ka. Fa tsy fanao kosa angamba ny manao ranomanitra amin'ny kafe. Aiza koa? Siramamy no... Andao ange raha tsika mijery ty sary ty dia ho hitanao e. Andao. Samy niarana hita tsara teo daholo angamba ny masoika ny madomizely sy any tia. Samy mbola vao maraina tsara ny andro zao
dia siramamy izany reny naosotro amin'ny tananao sy ny volomasonao reny mba hafandray izany tena hafa mihitsy ka. Dia mbola tsy haika any ve ianao ry mademoiselle Cynthia? Mbola tsy haiky? Tena hafahafa reny fihetsika reny ka mba tsy ilazako zavatra hafa ary tsy hanala baraka anao dia tsara amintsika ny mifampitsodrano. Fa aiza ho afetra e. Ataonao inona izy ataonao inona izy? Any amin'ny vady aman-janany izy tompoko, sady tsy tia hita ny salova-tavanao akory izy. Tsy aleonao ve zany no maninona? Vofotra azonao lavina ry mademoiselle Cynthia no eto am-pelantanako ka aza mandany fotoana ianao. Sy ny avy ty taratasy ity. Aingana anao. Azonao alaina tsy amin'ny trésorier ka raha manao 3 volana. Tsy misy tokony ilesahana intsony angamba. Omeko demi-journée ianao ry mademoiselle Cynthia, angoronanao ny entanao. Omendalana ianao zafady. Dia hifankahetotsika e. Toetran'izay vehivavy re samy marina. Tena tsy dia tia hivela marina ny toetran'ny olona. Tsy misy tandoka marina ny ratsika. Aiza ianao ry fetra? Aiza ny ody fity e? Ry be manaiky, ry be korotana. Aiza? Any an-trano tokoa moa. Tsy misy miala eto e. Andeha hody nefa oka aloha alaiko le ohatray. Ary tao tsy ato intsony le DVD. Ay, moa le efa hitany tamin'le caméra teo iny nametrahako azy. Ary misy caméra de surveillance zany ty biraoako ty. Nefa aiza ny toa tsy hitako? Samiafina. Caméra cachée koa moa zany e. Zay indray le fiomanako ako any andohako any. Maninona ary zany? Andeha hody aka. Falasa tokony ho navelany eo am-baravarana ny lakile. Aleo fa hojeleko any aloha ka. Mademoiselle Cynthia, ny lakile azafady. Lakile? Ay, ety mbola iverinao ary papa. Mbola iverina e. Tena dalo ty. Aleo jerena hoe ny ato. Ary mbola mieritreritra ny iverina tokoa. Daladala. Tsy misy matahotra izay hodinao eto e. Andriamanitra ny mpiaro anay. Izy ny tokinay. Allô? Iny ny lamina ka. So fa tsy tatiseko. Eno tena miseho mafilony ianao. Sady ny anarany seho foana ny eo am-bavany sy tadiaviny. Mivavary se sahala amin'ny adala izy lasa an'iny. Fa lasa izy? Ny laza fa hody. Ka mety tsy